Jesús sot mazotoerana lasa raba zay ny anjara fanontonateto tarotsika mponompon'Andriamanitra manaraka. Alléluia. Ya rehefa avy niankoko sy nideran'Andriamanitra tsika teo dia ndetsika anajan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaritra sy ampafolo-karena izany. Mety efa nanomana fanaritra ianao ny alavany an-trano hoe tiana ataoko fanaritra androany, fa eto dia tsy diso ianao ka mbola manamboatra an'izany fanaritra izany. Mialohan'ny fanaritra dia anatanteraka anao ampafolo-karena tsika. Izany hoe rehefa tonga fotoana tahaka izao dia mitondra isika ny ampafolo tamin'izay nitahian'Andriamanitra isika. Voalazan'ny Baiboly hoe atero aty amiko izy ny ampafolo-karena anareo mba handrotsahako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Izany ao ambadiky ny fanaovantsika ny ampafolo-karena, ao ambadiky ny fankatoavantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahafolo-karena dia misy fitahiana manana ambiampy izay atobaka ny eo amin'ny fiainantsika izany. Misy ny vary izay hoentsika ty am-piangonana rehefa fotoana tahaka izao izany hoe rehefa mahandro vary isika any an-tokantrano any dia manala ray sotro isaky ny kapoaka ray. Dia rehefa tonga ny herinandro tahaka izao dia ateritsika ty an-tranon'Andriamanitra mba hanasoavantsika ireny mpiarabelona amintsika ireny. Dia mino aho efa nahavoamana ny fanaritra ianao dia raha mba mety dia ndeha eo am-pitsanganana atsika no hivavaka ho an'izany fanaritra sy ampafolo-karena izany. Ataovy ambony ary ny fanaritra eny an-tananao dia tsofirano iny fanaritra iny mba tena ho fanaritra ankasitrahan'Andriamanitra. Eny tokoa ry Jehovah irenay masina tsara indrindra tonga ny fotoana izay sehonay eo anatrehanao amin'ny alalan'izao fanaritra sy ampafolo-karena izao. Indreto izahay Jesosy tsy tonga hiankoraka fotsiny izay, tsy tonga hivavaka hiresaka, fa tonga kosa izay Jesosy mba hanajanao amin'ny alalan'ny fanaritra. Koa ankasitrao izany fanaritra anay izany Jesosy reso indreto fanaritra anay reto mba ho voninahitra ny anaranao ihany. Voninahitra ny eo anao Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana tsika dia ny avy any aoriana no mandeha aloha. Dia ny fahafolo-karena izany ateritsika aloha dia rehefa ny fanaritra.
Indreto mifanaritra Jesosy sombony tamin'ny notahinao anay izy reto. Mino izay Tompo fa notahinao anay misimisy kokoa ny fanaovana an'izany fanaritra sy ampafolon-karena izany. Ko tehirizo ny tsirairay Jesosy ta io Tompo izay tonga teto nefa tsy nanan-kanterana izy dia anao hitany rehetrarehetra Jesosy. Voninahitra edy anao irery any. Amen. Mpanosotsika mpanompon'Andriamanitra manaraka. Eo pity afatana. Tonga tao fanatrianao androany sabata te ahitanao Jesosy omeo fifantohana aoka hoeto ny foko sy ny saiko aoka tsy ho hisy zavatra voelingela ka anakana tsy ahitanao te ahitanao te atsapanao te areanao Jesosy tiako hisy fiandraikany amiko ty fotoana ity mafy
ny kristiantraikany amin'ny fiainako ity fotoana ity. Mitenena androany Jesosy, ome hery andro any, feno hery andro any, osory amin'ny herinao andro any, aotsay amiko ny herinao andro any. Jesosy o. Amen. Fafao moramora eny amin'ny lanitra ny tanana rasonao ataony mandrindrina ny varavarany masonao, sokafo koa ny varavarany fonao, ny sainao ifantoka amin'ny Jesosy.
Jesosy. Angavatsika hitsangana daholo zay mipetraka. Misy anabavy eo amin'ny verny filobe ao efa tokony ho teraka fa misy fanahy manaka anazy tsy ho teraka. Misy fanahy miasa manaka anazy tsy ho teraka. Se manifeste io fanahy io, mihetsika io fanahy io, dia mandao azy io fanahy io. Efa tokony ho teraka fa misy fanahy manaka anazy tsy hiteraka. Reklameny zaza ao anatin'ny kibony, atonga azy ho didina sy ho vonona eo am-piterahana. Ny Andriamanitra zay naniraka ato amin'ity fiangonana ity, zay topoitsika miaraka eto, mihetsika amin'izao fotoana izao, maniraka ny anjeliny. Tanana mafy an'Andriamanitra. Eny tsara nareo zavatra. Mila fitandremana be ny zavatra mpizao. Enao manaka an'io tsy ho teraka, fa efa tokony teraka izy. Zao ianao dia soroky hiala tao. Ny Andriamanitra na izy zay mamaly amin'ny afo dia mireky mandoro anao Satana. Manisa telo dia may anao miala tao, ary dia ora misaina dia ho velon-draza izy. Ray, roa, telo, afo! Sigarety lafe afo! Aona. Aona. Ha? Na mavozo anao. Ha? Na mavozo. Mavozo inona ianao? Mavozo anao. Ha? Sokafony maso dia ty amiko jerenao. Mela atao amin'izay zao. Tsy azonareo sakanana tsy ho teraka izy. Lasa amin'izay. Zao dia zao. Avela teraka? Ia. Inona ny olanao amin'izany? Tsy tiako. Fa izy ianao? Izy ianao? Ranotrany. Fa fomba ahoana ny diranareo tato? Ha? Fomba ahoana? Nararako tamin'ny varavarany. Tamin'ny ovina? Fa ela. Inona ny nararaka tao? Aody. Inona ny tenenina tamin'izany? Tsy maintsy maty vehivavy ty rehefa famiteraka amin'ity zaza ty. Fa izy idoro ray miteny amin'izao fotoana izao. Sa maintsy mialy ianao zao. Apetako ndray ny tanako eo am-panjanaka ao. Sa maintsy verina ity vehivavy ity. Ary sa maintsy teraka somatsara. Lasa! Mioka am'izay dia lasa. Mioka am'izay dia lasa. Manmana sy sachet. Mioka am'izay dia lasa. Mioka am'izay dia lasa. Mioka am'izay dia lasa. Lasa am'izay anao mandeha. Sika rehetra ifandray tanana angataka ao an'ity vehivavy ity, ha? Fandraisa tanana. Petrao izy fa izy zavatra ivoaka ao anatiny. Petrao izy. Lasa am'izay mivoaka. 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 Afo. Afo. Tunony ny afo, tunony ny afo, tunony ny afo. 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 Miala ho amin'ny collany ao. Miala ho amin'ny collany ao. Lasa. Mai.
atsika mbola tsy vitany Miaka amizay miaka amizay miaka amizay miaka amizay miaka amizay alefa 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 Ahona ianao zao? Maivamaivana? Ha? Tsisy avafa tsony aminao na kely? Tsisy fintsinany kely? Mbola tia-do? Eo ihany ianao. Mivoaka fotsiny izao. Fitarimana be ha? Fitarimana be. Mitohitsika mba mbola misy zavatra kely. Ahona ianao zao? Maivana amizay. Maivana amizay. Ay zany vehivavin'Andriamanitra ametao tanana omikio. Ataovy ary ambanimbany zay no ilako ny tanana ambanimbany any any. Ay, amin'ny anaran'i Jesosy a, teraka soamantsara ianao, tsy misy fandidina, velany zaza sy ny reniny. Amin'ny minity avy amin'Andriamanitra, tsy ho taraiky ny sage-femme. Eo daholo ny zavatra ilaina amin'ny fiterahana, tsy ho teraka eny an-dalana, teraka eo ambony fandrin'ny hôpitaly, tsy misy fandidina. Amin'ny anaran'i Jesosy, avereno izao a, avereninao izao. Zaho teraka soamantsara. Zaho teraka soamantsara. Tsy misy fandidina. Tsy misy fandidina. Nenenina zavatra niketriketrehan'ny Satana. Nenenina zavatra niketriketrehan'ny Satana. Nenenina zavatra nomanina. Nenenina zavatra nombana. Nomaniny. Nomaniny. Tsy tanteraka amiko zany. Tsy tanteraka amiko zany. Fanifediana rehetra. Fanifediana rehetra. Voaforona melezana. Voaforona melezana. Tsisy ambinina. Tsy misy ambinina. Tsisy devoly tsony atao anatiko. Tsisy devoly. Tsisy fanahy ratsy. Tsy misy fanahy ratsy tsony atao anatiko. Ny zavatra niditra atao anatiko. Ny zavatra niditra fanahy ratsy niditra atao anatiko. Fanahy ratsy niditra atao. Tamin'ny alalan'ny zavatra nidikaviko. Tamin'ny alalan'ny zavatra nidikaviko. Voaka atao anatiko zao. Voaka atao anatiko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Alefa mandikana indray mandeha mandroso fotsiny de zao hoe afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Iza ny anaranao? Estera. Estera. Tahito. Fanahy masina Fanahy indray
Mate anao raha tsy efa Andriamanitra ny maka anao. Tsy mahazo marary anao raha tsy Andriamanitra ny mamparary anao. Tsy mahazo rafa ianao raha tsy Andriamanitra ny mandrafa anao. Mafaly no lazaiko anao. Andriamanitra tsy andrafa anao. Andriamanitra tsy maka anao. Tsy efa vitany aminao. Ety ambony ty tany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Andro any iezaka tsy angataka menina mihitsy na indray mandeha hoe ataovy amen. Ary tsy iezaka iteny ataovy alleloia. Fa zay zanak'Andriamanitra manana fientanentanana ao anatiny dia malala ny ataony izy androany. Satria ny atmosfera ilainy eto dia hafanana alasana. Alleluia. Za tsy miteny manaova alleluia fa dia anjaranao fotsiny alleluia. Iraina Jesosy. Maza ho toerana ianao. Velona ny Andriamantsika miaraba anareo amin'ny overflosé. Ia isaorana ny tompo moa ny fandaminana izay apetraka ny tompo ao anatintsika mandrakariva. Manomboka izao fidirana voalohany dia any amin'ny overflosé ihany ny no mahita mivantana izany mafaly ve nareo amin'ny overflosé ao. Za tsy angataka tiaka manao avy aminareo anantsy. Overflosé faly am'izany ve nareo? Ya, saorana ny tompo reny fandaminana ireny dia nareo koa mba efa nahazo altara lampiazo tsara tare ao mba voatre. Satria tsika atoato dia ivoatra iainga afaka 2 andro na 3 andro eo farafatarany ny teknisiany nato amintsika hibata caméra sy ordinateur any Antananarivo. Ampivoaratsika ny fandaharana izany. Ampivoaratsika ny ina moa izy ty anatsarana ny fitombavaka amin'ny alalan'ny itony internet itony ny fandaharana amin'ny télé, fandaharana amin'ny radio. Zavatra mahafinaritra dia izao omaly zao rehefa nifantoka teto za moa rehefa zomaty mandray telefôna fa rehefa misy olona tokony atsoky dia sokafako kely ny telefôna dia idiko ndray rehefa avy eo. Rehefa sendra nisokatra dia nisy niantso fa tsy niraisiko mihitsy. Dia rehefa avy eo izy nandefa message zao izy nanaraka ny fandaharanao tamin'ny Facebook dia saika mba hijoro vavolombelona azy zao. Alefaso aroa dia nanoratra izy zao izy avy ety ambanivohitra tsara tanàna. Fa mijery an'le fandaharanao amin'ny Facebook dia rehefa namarana an'le fampianarana ianao fandaharana mandeha amin'ny télé eto sy any Antananarivo nalevako amin'ny Facebook dia ianao ny teny hoe ao anatin'ity vavaka ataoko ity vavaka fanafahanao an'ny fianakaviana dia mandehana amin'ny toerana fahanao miankina ihany fa mety hipitika ianao. Dia zaho izy ny teny aiza koa misy zavatra ohatran'izany. Dia ianao izy ny teny hoe tany Chine nisy nanaraka vantana an'le fandaharana ohatran'izao dia nipitika sady nandoa. Zaho izy tsy neny hoe aiza koa misy zavatra ohatran'izany. Dia zaho izy manaraka mipitika ao izy rehefa avy eo izy sady nandoa. So ihany zafa eo ambony fanireny. Dia zaho izy zao mba tia andefa fanatitra any aminao any alefaso aroa. Jereo tsara any ambanivohitra tsara tanàna. Ianao zany efa mpanaraka ana zaho izy tsy mahafantatra anao mihitsy. Za tsy mahalala ny pagenao, tsy mahalala anao atao Facebook fa sendra nalefalefako teo dia nipotra teo leo izy dia lahaliana dia za nanaraka dia zaho izy mino fa afaka tanteraka azy.
misy Andriamanitra velona miaraka amintsika. Izany no ilaona antony fitaovana ampiasaintsika itony. Tamin'ny alakamisy lay nisy niantso anahy. Salama pastera, salama avy aiza de iza wa zay avy ety Beraketa. Aiza wa Beraketa io aty Toliara. Ray andro miala eo Toliara. Manaraka ny fandaranao amin'ny Facebook aho zia. Dia niokokan'andu tao anatin'ilay vava. Io tsy direct io, azao manko izy direct. Fa le fandarana efa vita ireny. Reny marano fa miokoka mandu. Sakozy mino fa afaka zao pastera. Ny anakirainay tany a France Anjorovavambelona mivantana tanaty fandarana tamin'ny alina. Vao ray volana teo ny eo io madama io no nanaraka tao amin'ny Facebook. Nisy namany teny anazy hoe amin'io fiainanao io amin'io kanao io raha vavy dia manaraha ty pasteur ity anao. Ity ny paginy. Tena mamka teo za nanaraka anao dia zaho sy tratrana depression. Zany hoe any ampiasana de le siany mpampiasa azy io foana de voa mihitsy hatramin'ny any anatin'ny fisainana satria tenenina tena marary foana, tena mandratra foana dia mandeha hatrany amin'ny fitsapona momba n'izay fo maratra sy saina voatony zay amin'ny foana izany. Dia janona niasa mihitsy aloha aozy nomena repos kely mihitsy aloha sy miasa nohony amin'izany zavatra izany. De rehefa nanaraka anazy izy de nanomboka niova ny tao am-po, ny tao an-tsay, ny tao amin'ny fanahy rehefa nanaraka atsika tao anatin'ny ty fanarana ity. Nandray mihitsy izy hoe miova ny ao anatiny any zany. Tanao le ambanina reny foana, atao tsinitsininy reny foana. Fa rehefa nanaraka toroteny tety foana izy nefa izy any a France tena rehefa niova ny tao anatiny. Rehefa kakiditra iasa izy de nangataka vavaka tamiko. Eto mambavaka dada ozy efa mba manao dady izy. Alleluia. Rehefa zanaka izy ataovy alleluia. Mbola nanao ataovy alleluia ihany. Efa zaka. Alleluia. Tsanao tsony. Allo tsanao tsony. Satsy zany. De hoe to mambavaka amizay dada ozy fefa hiditra iasa dia anao ahoana ny ray amle ramatoa iny. Anao ahoana iny ray. De zaho ozy nandeha ho any amizay ho any ampiasana mpafantatra hoe verina iasa. De izy ozy mbola tsy miova. De zaho ozy sy tena efa kamo mihitsy fa zany ray ozy de sana natrika azy tsara efa manomboka tony. De rehefa ndeha ody de nanontany any tompo izy ahoana ny atao de ny afarako ozy nanapa-kevitra za tsy asa ho tsony. De niantso anahy amizay ozy ny zanako nefa tsy mahalala ny fanapahan-kevitra hoe antsoy ty olona ity zao fa misy asa ho anao ao. De rehefa nantsoiko ozy le olona lehibe na entreprise ao a France ao de tonga de efa nampanaovy ny fifanana dia voaray amin'ny asa ozy de efa naosinia contrat ozy izy. Nazo ny atao hoe CDI, contrat de travail durée indéterminée. Efa vita nisony de miandro fotoana iasana amizao. De zay no mahatonga te ampivoatra foana n'ilay fitaovana eto mba ahafahan'ny olona maromaro kokoa misitraka fahasoavana amin'ny alalan'ny toroteny sy ny fampianarana atao avy eto amin'ny fiangonana fanainy voninahitra fohibe maneran-tany. Velona ny Andriamanitra velona Jesosy. Nisy anabavy anankiray koa miasa ao Koweït any amin'ny tany arabo. Matetika ary zareo miasa an'ireny dia setrasetrainy ny mpampiasa azy. Nahita za tamin'ny internet fa mipetraka ao amina trano tsy misy jiro ny sasany, ao amin'ny chambre tsy misy jiro fa maizina, setrasetraina. Ao anaty fanandevozana mihitsy ny sasany.
dia ity anabavy anankiray ty mety manaraka eo koa izy amizao tsory vavamelona tamiko za dada ozy tsy miasa zao karamako ray volana tsy nomeny mpampiasa dia za mipetraka ty amin'ny agence amizao fa tsisy asa karamako koa tsy azo fa mba eto amambavaka hitako misy olona marobe mivezivezy ao anatin'le toeranao satria anatin'ny agence ry zareo marobe no mipetraka agence le mitady asa manome asa ho an'ny ankizy mandeha any Koweït dia netiko amambavaka izy dia nikika tao satria zay mifanatrika eo amy appel vidéo WhatsApp tena ndo dia ny apitson'iny dia ny arivan'iny ny antso azy ny lehibeany mehoany anarana ametrahako ny karamanao fa ho alatsako ny karamanao amle compte zay omenao io iza zany no sakana an'io karama io sy ny lehibeany fa iza devoly ny devoly no misakana an'le izy tsy azo ohatra le ranabavy teo iny le devoly nalefa ny ranotrany no manaka anazy tsy teraka fa misaotra ny tompo fa misy ihany koa ato département mandroaka devoly service mandroaka devoly ny ato amitsika ato za mino fa ho teraka somatsara iny anabavy iny dia le anabavy tany Koweït nahita asa koa izy rehefa avy ao dia ozy izy ohatry nefa ray aman-dreniko mihitsy ozy le olona mandray ana ohatra ny zanaka le olona esako amizao avy tany am'le misetrasetra tsy nanome karama dia aty amin'ny olona ty azy taiza daholo ny impacta teo tany atsara tanàna tany beraketa tany Koweït tany Chine tany France eto atany masaja ihany keo ahita zavatra ianao miaraka amin'io Andriamanitra ko satria velona Jesosy avy any Nazareta tsy misy manompo eto ka miala maina izany tsy misy manompo eto ka tsy ahita mangirana izany tsy maintsy ahita ny voninahitra Andriamanitra ianao tsy avelana io verimaina ny herin'Andriamanitra angatana isanandro sy ny vavaka ataonay ho anao isanandro raha lasa nabavy malala ka isorana n'Andriamanitra izany fivoarana izany ahoana moa io momba n'io caméra io ndray misy rahalay ndray any andafy tsy azoko nina tsara hoe zany misy azy io fa miasa any anaty sambo izy amina compagnie anankiray matanjaka eto Madagasikara dia izy manaraka tamina YouTube foana dia taty rindrina taty tsisy tsony toloteny vaovao tamin'ny YouTube dia ozy izy hoe pasteur mangavy aho izy mba asio toloteny amin'ny YouTube fa za tsy maharaka amin'ny Facebook fa amin'ny YouTube ny mba maharaka anony amin'ny asako dia ny antony tsy anaovanao isika efa simba le caméra ny fiangonana satria nisy caméra zay tato amitsika Fujifilm rahalahy anankiray miasa any ampitan-dranomasina ihany koa no nitonan'izy io rehefa avy miasa tsambo avy any izy dia mba mitondra an'izay zavatra mba azo noentina ho an'ny fiangonana efa nisy taona izy nitondra telefona ampiasaitsika atao amin'ny Facebook misy taona izy mitondra caméra misy taona izy mitondra micro casque ireny ino moa zany very noho ny fahaverezany e tsy teny zavatra maro tsy teny zavatra maro very noho ny fahaverezany dia le caméra efa simba noho ny fahasimbana dia mbola ao le izy dia tsy mety tsony le caméra dia ozy aho tamin'ny rahalahy hoe tsy manana caméra tsony ny fiangonana ahafahana maka le ao amin'ny YouTube ahafahana manao tournage atao dia manampy kely ny fiangonana dia efa any amin'ny technicien nany ny vola dia rehefa avy eo koa nome volan'ny technicien ividianana ordinateur any amin'ny 5 millions mahery eo ny vidin'le ordinateur amin'ny herinandro rehefa entiny entana dia be no mahita fahasoavana raha lasana bavy tena betsaka no mahita fahasoavana lazao ny eo nilanao tena maro no mahita fahasoavana tsy miala mainy zany ianao raha lasana bavy
tsy maintsy mahazo ny anjara anao ianao. Itsikitsiko foana ianao rina kely ao ary tsy maty eo am-ponao ny zavatra ataon'Andriamanitra eo tsara. Velona ny Andriamanitsika. Tsika kely namanao dia laza hoe tena sambatra alohantsika manana an' Jesosy. Maro be le fijorana vavolombelona. Anabavy anankiray indray mipetraka any mahitsy mahita amin'ny Facebook daholo. Tsika angetsy tsy kretiany mandray zavatra fa maro be mipetraka any mahitsy izy io dia mba manaraka eo amin'ny Facebook eo. Mivavaka any amin'ny fiangonana raha vavy any ambadika any izy tsy tononoko anarana. Efa manana andraikitra matanjatanjaka any amin'ny fiangonany any. Ary zanaka pasteur mihitsy koa izy. Dia manana olana amin'ny resaka fivelomana ary zareo. Dia mitady asa dia nahita aloha izy dia rehefa anao entretien izy dia miresaka amiko anao entretien moly asa pasteur izy fa eto mambavaka dia nahita asa dia mody alina be koa le asa ny Antananarivo nefa izy ao mahitsy no mipetraka. Dia manaraka tsy tapaka le fandaharana izy. Tsy hoe tsy tapaka mova manaraka matetika eo. Dia vao niantso azy tamin'ny herinandro voninahitra ho an'ny tompo pasteur izy fa voaray miasa amin'ny banky aho zao izy. Afaka tamin'ile mody alina ny Antananarivo makany mahitsy dia lazao namanao mpiasan'ny banky izy amin'izao. Zany zavatra rehetra resako zany avy lavitra daholy. Ianao eto akaiky eto. Akaiky vilany fenoarana. Akaiky ny ositra feno fahasoavana. Eo mipototry ny azo oliva maniry ianao zao mitango fotsiny ianao dia mitsakotsako matavy ny ositra ianao amin'ny anarana Jesosy. Za dia mino ny fandresenao. Za manokana mino ny hoavinao. Ho anareo manana olana amin'ny resaka fiterahana ireo aza matahotra. Fa ianao mihitsy ny teny amin'ny tompo oko zay fa maro loatra. Ary za dia manonona fiterahana kambana io atoato. Ho an'izay efa taratara vao mahazo ianao tonga dia kambana. Miomana moka zaza kambana. Raha misy anankiray mivoaka dia ozany hoe mbola tsy ampy iny fa misy ray koa hivoaka eo. Izay no hitranga. Anao fetiny amin'ny zavatra hitranga aminao tsika atoato. Anao fetiny zavatra hitranga aminao tsika atoato. Mandritra ny ray volantsika anao seminaire momba ny fanafahana ho anisa mpianakaviana. Entano ny fianakaviana ho avy amin'ity volana ity. Isaky ny sabotsy sy ny alahady. Entano ny fianakaviana ho avy eto. Fa anao vavaka ho anisa mpianakaviana isika. Mitondra vady, mitondra zanaka, mitondra piraitam-po. Fa anao vavaka ho anisa mpianakaviana isika. Tsy publicité zany. Tsy publicité zany. Fa tahaka an'ireo fitsorana vavolombelona hitanao. Le hitanao teo reny. Nahita maso angenao teo e. Inona ndray koa no mbola azo lazaina amin'iny? Iny izy efa hitanao iny. Ny masonao mihitsy no nahita teo. Misy zavatra azo amboarina koa ve iny kibe mitongona be teo iny. Efa tokony hivoaka fa misy zavatra manakana. Fa androany any ranabavy dia efa eny zavatra hafahafa ao anaty kibo ao. Fa zavatra angatahako aminao fotsiny ranabavy raha tsy manana numeroko ianao alaivo amin'izay manana eo ny numeroko. Dia antsoia rehefa ndeha hiteraka ianao. Fa mbola misy mila teny ray avy eny ambavaka ianao dia avoakanao io zaza io. Velona ny Andriamanitsika. Anjaranao ndray atoato. Iriko ianao mba hijoro vavolombelona atoato. Ianao le resahako fa tsy leo akaiky. Iriko ianao hijoro vavolombelona atoato. Satria misy Andriamanitra velona miaraka amintsika. Ho tahin'ny tompo ianao azafady. Teneno namanao tahin'ny tompo ianao azafady. Rapitso isika mandray fanasan'ny tompo sady manana hafatra ho an'ny fiangonana ifa herinandro nazahoako ny hafatra. Andriamanitra ny fanekena zay nyresantsika araka. Amin'ny alahady ho avy alahady amin'ny herin'ny rapitso indray batisa tsy misy fotoam-bavaka eto fa any Amaroala daholo isika. Manao batisa efa lasa ny mpanao vakansy amin'izany. Ankoatran'izay mbola mijanonjanona.
dia eny amin'ny makilôky ny fotoana manomboka amin'ny enina ora sy sasany maraina ny fitaterana amin'ny enina ora sasany ohatry leto fa tsy le mody atao aloloha reny dia rehefa avy eo dia tonga tsy kelikely satria jaitsika foana ny fanomboan'ny fotoana any Maroala. Teo aloha 2 ny frais Mandresy sy Miverina fa ny frais na bus zao efa miakatra dia 2 ny frais Mandresy 2 ny frais Miverina satria efa nanontany bus ateo misy anabavy ato ny vadiny mitondra bus dia efa nasaiko miantso anazy dia efa milamina ny amin'izany. Eo amin'ny makilôky zany ny fotoana amin'ny herin'ny rapitso dia ny mpanao batisa no mandeha voalohany dia manaraka isika zay manana mo fitaovam-pitaterana toy ny moto, bisikleta, tomobile dia afaka mandeha ny fitaovany manokana. Raha ohatra ianao mipetraka any Amborovy tsy mandeha makilôky tsony ianao fa tonga dia any Maroala zany ianao fa sao dia any Amborovy ianao mipetraka na mipetraka any amin'ny petite plage dia andeha makilôky ianao zany kosa efa tsy rariny. Miara-miasa amin'ny dokotera hitsabo anao raha manana an'izany olana izany ianao. Tsara ny Andriamantsika. Mandresy ny ady tsy resin'ny fianakaviana. Izay ny lohateniny 4 androany. Mandresy ny ady tsy resin'ny fianakaviana. Iresaka ny amin'ny jefta isika. Tsara toko fa 1:12 dia raisitsika manomboka amin'ny 9. Vahoaka betsaka aminao fiaro filose ao. Ary jefta Gileadita dia lehilahy mahery sy zanaky ny vehivavy janga. Vehivavy maninona izy? Ary Gileada no rainy niteraka azy. Ary ny vadiny Gileada dia niteraka zazalahy maro taminy. Ary no nefa lehibe ireo zanabadiny ireo dia nandroaka ny jefta ka nanao taminy hoe tsy andova eto amin'ny taranaky ny rainao ianao fa zanaky ny vehivavy hafa. Ary jefta nandositra ny rahalahiny kanonina tany amin'ny tany Toba. Avereny hoe nandositra ny rahalahiny. Dia nisy olom-pona ny vory teo amin'ny jefta ka niaraka taminy. Ary no niela dia nanafoka ny zanaky Israely ny taranaky Amona. Ary rehefa nanafoka ny Israely ny taranaky Amona dia nandeha ny lolon'ny Gileada haka ny jefta hialany amin'ny tany Toba. Vakitsika miaraka hoe ny 15 azavady. Ary hoy izy ireo taminy, avy eo mpitarika anay ianao iadiantsika amin'ny taranaky Amona. Fa hoy jefta tamin'ny lolon'ny Gileada, tsy efa nankahalava ianareo ka nandroaka hiala tao an-tranony raiko. Koa nahoana no mankaty amiko indray ianareo ankehitriny no niazo mpahoriana. Dia hoy ny lolon'ny Gileada tamin'ny jefta, izany no iverenanay aty aminao ankehitriny mba andehananao miaraka aminay sy adianao amin'ny taranaky Amona ka dia olohany aminay ponina rehetra ny Gileada ianao. Izy tantara ivadika atsoatsy. Izy tantara ivadika atsoatsy. Ilaina ilika ho tonga lohany. Salo no hitranga. Dia hoy jefta tamin'ny lolon'ny Gileada, raha hoentinareo vody indray mba hiady amin'ny taranaky Amona ka atolotra Jehova eo anoloko reny dia izao eny lohany aminareo. Dia hoy ny lolon'ny Gileada tamin'ny jefta,
Jehova no vavolombelona amintsika raha tsy ataona iaraka izay teninao izany. Dia nandeha Jefta niaraka tamin'ny lolon'ny Gileada ka dia nasaratry ny vahoaka ho lohany sy ho mpitarika azy izy. Olona mihitsy no anandratra anao atsoatsy. Fa naratana avy amin'Andriamanitra fa olona nampiasay. Ho atao lohany ianao, atao ambony ianao, atao mpitarika ianao. Ary Jefta nilaza ny teniny rehetra teo anatrehan'i Jehova tao Mispa. Dia naniraka olona Jefta nakamin'ny mpanjaka ny taranaka amona ana hoe moa mifaninona akory zao sy anao no tonga tiamiko hiady amin'ny taniko ianao. Pitsara 11:29. Alatsiny amin'le teny vazaha fangaro teny gasy fa izany no mampamaiva anazy kokoa. Lavidavitra kely le pitsara toko faraika ambin'ny folo andininy fa 7:20 fa ohatrany malaky be le pitsara 11:29. Dia mialatsiny amin'izay teny somary hoe manahirana kely sofina izay. Ary tonga tao amin'ny Jefta ny fanan'ny Jehova verenao azafady. Dia nandeha nitety any Gileada sy Manase izy ka dia nitety any Mispa any Gileada koa izy ka niala tany Mispa any Gileada dia nandrosona ka any amin'ny taranaka amona. Ato dia andresy fiainana izay niainan'ireo fianakaviana ireo sika. Ho resentsika ny fiainana niainan'ireo, ho dinganitsika ny fiainana niainan'ireo. Ny zavatra tsy resin'ny fianakaviana dia enao no andresy azy. Ny zavatra tsy vakiny dia anao ny amaky azy. Ny toerana tsy tongany dia anao no tonga eo voalohany. Ny zavatra tsy vitany dia anao no vita azy voalohany. Amaky fetra isika, idepase limity isika. Tseketsika zany hoe zay zavatra namatotra ny fianakavianao dia mbola amatotra anao koa. Zay nalavo ny avanao dia mbola alavo anao koa. Ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray Amerikanina. Ny raiko izy dia maty tamin'ny 9 taonany. Mbola tanora izany. Dia ny anniversaire izay tiako indrindra tamin'ny anniversaire kozy dia izaho nahatratra ny 9 taonako. Satria matetika ny zavatra nahazo ny rainao dia mireklame anao. Ny zavatra nahazo ny reninao dia mireklame anao. Zany hoe raha maty teo amin'ny 9 taona i papany dia ny zavatra tiany Satana atao dia ahoana koa? Tsy hihoatra ny 9 taona izy. Ka zaho izy rehefa nahavaky io ka ny feteny anniversaire ako tamin'ny 9 taonako dia tena faly be mihitsy ary tena nideran'Andriamanitra hoe nahavaky ny limity aho. 50 mahery izy azao, zany efa vakiko lavitra ny limitiny raiko. Zay nahazo an'ny papanao tsy azo anao intsony. Zay nahazo an'ny mamanao tsy azo anao intsony. Zay nahazo ny prenta-po aminao tsy azo anao intsony. Ary zay zavatra vitany dia ho vitanao. Ary avita mihoatra ny vitany ianao amin'ny anara mahery ny Jesosy avy any Nazareta. Enoy tsara, Jefta dia zanak'iny lehilahy Gileadita. Ny atao hoe Gileadita dia ponina ao Gileada. Ohatriny hoe ny malagasy dia ponina eto Madagasikara na avy eto Madagasikara ny tena marina. Zany hoe io Jefta io zany dia zanak'iny lehilahy anankiray ao Gileada zay tsy nomena mazava tsara ny anarany. Voalaza ny Baiboly fa lehilahy mahery izy. Mahery amin'inona moa izy io rehefa hiady. Hiady satria tamin'ny fotoan'androny tsy hiady amina devoly fa hiady amina olona mihitsy mba azahoanao tany, azahoanao faritany, azahoanao toerana. Dia ady aranofo mihitsy ny ady tamin'ny fotoan'androny. Olona mihitsy no hidiavana. Ary ity lehilahy Jefta ity dia lehilahy mahery fa zanak'iny vehivavy janga nefa izy. Zanak'iny vehivavy janga hoana izy.
I Gileada, misy zavatra tsy anina kely zavatra resako tedy azavainy fanamasina amiko zao. I Gileada no anaran'ny papany, sady avy any Gileada. Iza ny anaran'ny papany? Amin'ny andininy faharoa eo dia ny baiboly ary nivadiny Gileada eo rizitratra dia niteraka zazalahy maro taminy. Zany hoe Gileada io nanana vady anankiray ary niterahany zazalahy maro ny vadiny. Fa i Gileada nisy fotoana niaraka tamina mpivarotena. Da rehefa niaraka tamina mpivarotena izy de bevoka ilay mpivarotena. Bevoka ilay mpivarotena. De rehefa teraka ilay zaza de nomena anarana hoe Jefta. Fa i Gileada izany na de mpivarotena aza ny nazahoany azy de niraisin'ilay zaza de nitezainy niaraka tamin'ny zanaky ny vadiny tao an-trano. Raha fiarahamonina izany dia zaza maloto i Jefta. Sady zay, sady zanaka, ahoana ny filazan'izany? Zanaka maninona? Inona ry pasteur Stefan? Jazotany, zazotany, zazantany, zaza ivelany, zanaka ivelany, zaza antany, itany, samy manana ny filazany arakaraky le fiteny. Zana drafo izy raha lahato. Raha tena marina tsy tena rafoko izy satria olona tsy tena hoe nisakaiza taminy le vehivavy fa nierakerahany teny fotsiny de niterahany. De rehefa avy eo i Jefta de zay niaraka tamin'ny zanany tao. Fa misy toe-tsaina tsara be tao amin'ny Jefta tao. Tsy izy no nangataka tamin'Andriamanitra hoe tompo ataovy eto amboniny tany amin'ny alalan'ny vehivavy tsanga. Fe fizay ny kahany dia nanao zay atafita azy tamin'ny fiainana izy. Na manahoana fomba natongavanao teto amboniny tany, na tsy fantatreo papanao, na tsy fantatreo mamanao, na olona tsy fianakaviana mihitsy aza no nitaizanao, dia aza atao olana aminao zany. Fa zay atafavoakanao ny ataovy raha lasana vavimalaky. Zay atafavoakanao ny ataovy. Satria azo atao tsara ny ho tafavoaka. Azo atao tsara ny tona fiantraikany eto am'izao tontolo izao. Na viaiza ianao na viaiza, na iza ianao na iza, na ahoana kanao na ahoana kanao. Eny fa na tsy avaram-pianarana azy ianao, afaky ny ho tafavoaka ianao. Na tsy mahay mamaky teny sy manoratra azy ianao, fa afaky ny ho tafavoaka ianao. Ary mahavariana am'ty fiainany ity, na tsy mahay mamaky teny sy manoratra ny olona mahay manisa vola. Zany ny zavatra mba tsikaritra. Be de be ny olona sady tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra fa mahay manisa vola na manapokisany azy. Satria nahoana ao am-polo le mba ho tafavoaka ka ilaina ny vola amin'ny fiainany de zany ny anisan'io, hainy ny manisan'io. Eto zany aza manana fialana ianao hoe satria zao de tsy ho tafavoaka, satria renikeliko no mitaiza de tsy tafavoaka, satria za tsy teo anilan'ny ray aman-dreniko de tsy tafavoaka, satria za olona veriananina tsy tafavoaka, satria za CPN mba ananako tsy tafavoaka. Raha lasa anabavy malala manana toe-tsaina tahaka ny Jefta, na viaiza izy nahoana ny fomba natongavany teto amboniny tany de zao tsy maintsy lelana ery ao izy. Rehefa lehibe ny zanaka lany Gileada dia niteny tamin'ny Jefta hoe mela ato aminay ianao. Mandany lahy miala ato aminay, tsy miara mandova aminay ianao, tsy andova eto amin'ny taranaky ny rainay ianao, fa zanaky ny vehivavy hafa.
tena mandratra izany tompoko sady zany fa ny zavatra nafinaritra tamin'ny Jefta de zao Jefta io nanambady anankiray ary nanana zanaka vavy tokana ray ny zanany i Gileada nanana vehivavy ankoatra ny vadiny fa i Jefta tsy nanana afa-tsy tokany raha nampirafy papanao ianao tsy mampirafy raha lafo tamin'ny delahy mamanao ianao tsy ho lafo amin'ny delahy raha tsy nisy nianatra tany amin'ny anjery manontolo ny preta-po taminao ry mpianatra ianao hianatra amin'ny anjery manontolo raha tsy mbola nisy tonga tany ampitandranomaso tany niavanao ianao namaky an'izany voalohany raha mbola tsisy nitondra fiara tao amin'ny havanao ianao nitondra voalohany raha mbola tsisy natsangana trano tao amin'ny havanao ianao natsangana an'izany raha nisotro toka i papanao ianao tsy misotro toka raha tapitra ripakiny mosavy ny preta-po tamin'ny mamanao na papanao aminareo manakafo tsy misy andera mosavy amin'ny anarana Jesosy Mandresy miady tsy resin'ny fianakaviana raha niady ny preta-po tamin'ny ray aman-dreninao ianao sy ny preta-po aminao tsy hiady intsony ary ny zanakao ny preta-po tsy hiady intsony avereny Mandresy niady tsy resin'ny fianakaviana raha nahantra ny fianakavianao ianao tsy ahantra ary tsy vitany tsy ahantra fa manan-karena zay ny atao hoe toe-tsaina inona zafady toe-tsaina zay mianakavo nanana ozina zany natsikaritra an'izy io rehefa nivavaka dia nisokatra ny saiko hoe nisy ozina na fandidina tao aminay nisy anabaviko anankiray nodidina dia nesorina ny tranonjanany dia ny raiko koa nodidina ny masony anesorana katarakta efa fandidiny zany sa tsy fandidiny zany opération zany dia ny anabaviko anankiray indray na nesorana kista tany anatin'ny kibony fandidiny zany ary taty arina taty koa dia mbola nodidina ny nonony ilany fandradrana cancer fandidina koa zany ary dia mbola nididina hémorroïde koa izy rehefa avy eo izy moa efa tsy etritsony izy fa efa any amin'ny tombo izy dia ny mamako vao vetivety vao ray volany zay nodidina koa katarakta dia izako nisy fotoana tamin'ny mbola nanao skoty nandeha nanao filasina ny lasy dia tsy haiko zay nazo azy satria zaho manko maherisetra miazakazaka dia midakako azo tsy maninona zao dia ozy hoe vandamo tapaky iny azo maniry iny dia nisy nitsofoka tao amin'ny ranjoko tao ny azo dia rehefa manao skoty moa misy mitondratondra boaty pharmacie zay dia manao dokotera eo zay dia mitondra ciseau mitondra alcool dia tsapotsaboina teo dia sitrana nanao baolina afaka heritaona dia misy marary ao amin'ny ranjoko dia misy zavatra mivoaka misy azo mivoaka eo ay zany ny kombona ny azo tavela tao dia mivoaka tsy kelikely io azo io dia nandehanana tany amin'ny dokotera dia zay raha taratara kely nareo nangaty nitapahana ny tongolo ty boay kely ity tsy ambinina dia didina tamin'izany fotoana zany nanalana nylay azo tao amin'ny ranjo nisy fotoana koa nitsambikina dia tsy nisy vinitsatoka teto amin'ny lohako
Tanareo misy le ivivy manao ohatr'izao eo ambonina vavahady, dia nisy vavahady zay tazomiko ohatr'izao, tsamikina hijery tsatoka tato, tena ratra be. Tisy ny olona sy vola 10 iny zany, iny ny atao eo zany amerina lizy, tena ranao ka 10 fa tsy mety 20 na napetako te le vola 10 dia nitsabotsaboina teny de tety arina taty memivonto ny lohako, mibonto efa 3 taona taty arina memivonto, de za efa manambady mbola mivonto le izy, de rehefa mitory teny amin'ny tele afeniko le izy, rehefa maka kamera ohatran'izao miezaka manao an'izao foana, raha viato le kamera de miezaka koa manao an'izao, sahirana satria menatra am'le lohako mivonto, satria izy mengeza malahelo am'izany. Mivavaka mametra tanana tompo amin'ny anaran'i Jesosy, aoka iena ity, aoka ho sitrana ity, fa tsy mety sitrana. Ny fivontosana eny anatin'ny kibon'olona manjavona fa ny ao amin'ny lohako me miziriziry. Manimba endrika le izy, ary rehefa manala volo de siko misy avoavo eto, satria raha vo ambany be le volo de mitongony izy ohatr'izao. Malahelo zany hoe tena simba endrika any amin'ity fivotosan'ny lohako ity. Ampiasaina ny anaran'i Jesosy tsy sitrany, nefa tsisy anarana hafa sako tononona ihany koa. Dia nisy pasteur namanay nisy zavatra mivonto tato amin'ny atoka ny tato, de taty arina taty nahita pansement teo amin'ny anina nya, jereko tsy eo tsony nididina, leo aho didiko koa ty na de pasteur zava de tondany ty, dia nangataka vola tamin'ny pasteur anay satria tsisy vola moa pasteur, mba raha mba mety de mba apio afa ho didiko aty zavatra ty fa ny ranona ziry ny afaka, ka leo de nandeha tamin'ny hôpitaly tao Amahitsy aho, tany amin'ny dokotera Sinoa tany Amahitsy aho, no didina de nasiko satroko, no didina koa afanoany. De teo nahitako hoe misy ozona le izy, misy fandidina. Zareo tsara raha lasana baby zay zavatra hitanao ao amin'ny fianakaviana ao, ka maromaro nareo tratrany, inona ny anaran'io? Ozona io. Fa zao isika tsy manaiky etsony, ninina zavatra namatotra atao amin'ny fianakaviana atao, resenao zany, tsetrenao zany, misangana vetivety de ninina zavatra tsaronao am'izao fotoana zao, tao anatin'iny afatra teo iny, misy tao fianakaviana de lazao hoe tsy mahazo atsony tonolo le izy, de lazao tsy mitranga amiko tsony, samy manonona zavatra, inona le izy, inona le izy, inona le izy, inona le izy, inona le izy. Tununi hilna, tununi, puteu, rafau, puteu, puri, puteu, ranis mata piterana tau, etur, siam non susare, ranis stara patu, puteu, siam sturi sare. Amnyaran Jesusi, amnyaran Jesusi, amnyaran Jesusi. Mazo toerana, eno tsara fa misy zavatra manarakaraka, tsaroko eto zao am'izao zao io mihitsy zao, vina hoe? Ny zavatra anankiray koa hitako tao aminay tao, fa tsy hotononiko eto le izy, fa tady mbola mireklame ana,
fa le izy tsy tena mitraky le mitranga atao anatin'ny fianakaviana fa mampofopofona le izy. Tiany Satana ho atao, tiako resahana aminao amin'izany de zao na dia mivavaka azy ianao, misy zavatra mbola te hanaraka anao foana. Raha zao ianao zany no mahatsiaro de soraty le zavatra misy eo amin'ny fianakavianao fa mbola hitoitsika rehefa avy eo hanao vavaka fanafahana, tsy hoe ho délivrena fotsiny fa ianao mihitsy ny mamotika lesy zay zavatra tsaronao zany, satria tsika hoe vavaka teo de misy zavatra tsaroko. Dia soraty de poteo fa raha tsy zany mitranga aminao foana eo. Tsy maintsy resetsika zay ady tsy resan'ny fianakaviantsika. Raha misy olona maty tao amin'ny fianakavianao ka nitovitovy ny zavatra nahafaty azy, dikan'izany zavatra mipetraka ao anaty fianakaviana io. De tady réclame anao any ko hoe hovinona amin'io zavatra io koa ianao. Raha nisy taminareo nanan-karena ny fianakavianao ka nikorosofany izy taty arina taty, de zany any keo zavatra tiany Satana ho atao aminao indray andro hoe avelany anao hiakatra zay tsy tanany, fa rehefa avy eo ampidininy am'izay. Fa zay mahazo ny havanao tononoko tsy azo anao tsony, zay mitranga amin'ny havanao tsy azo anao tsony. Raha ny rainao voafatoky ianao tsy voafatoky, raha ny reninao lavo tamin'ny adalàna fitsangatsangana ianao tsy ho lavo, raha ny piratam-po aminao ny tsiposiposy daholo ianao tsy manaiky ratsy mamiratra, ratsy mamiratra, ratsy mamiratra. Tsy manaiky ianao ratsy mamiratra. Ho anao zay matsapa hoe tena sahirany zay mianakavy, aminay tsy mba misy mba manamanany zany aminay. Raha zany zavatra hitanao, aminay tsy mba misy olona mba metimety zany, fa zay olona sahirana zanaky olona sahirana. Possible ianao nahanitra ny ray aman-dreny fa ianao afaky nianan-karena ianao. Possible ianao raha tsy nianatra ny ray aman-dreny, tsy nisy lasa lavitra ny ray aman-dreny, fa ianao lasa lavitra amin'ny fianarana ianao. Anana anarana malaza, anarana maninona tsara, ary ho tononona mpanajana ny anaranao. Ary io anaranao io anarana matanjaka io anaranao io, anaranao reharehan'ny zafy io, zay zafy ny ranony. Azo ataony tsy mandova fahotana, tsy haiko hoe ny vary lavo tamina fampirafesana ny ray aman-dreninao fa ianao tsy vary lavo amin'izany. Mandre azao ary misy ankizy vavy any amin'ny vert flosé, mampirafo papanao ary ampirafesiny mamanao, de fa any aminao lay voany fampirafesany. Ka amin'ny fotoana nambadinao dia ho ampirafesiny olona ianao. Sangantsika ty afatanana ho an'ny tompo. Any aminao io fanahy io zao, amin'ny fotoana nambadinao dia ietsika le fanahy, ianao tazomy le vadinao ihany, fa misy tena vadiny any ambadika any ary io ny tena tiny. Eto aingana avereny miaraka amiko, zay zavatra niatra tamin'ny raiko tsy miatra amiko intsony, zay zavatra miatra amin'ny reniko tsy miatra amiko intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Réclamation familiale tsy manan-kely amiko intsony.
Tsy zavatra nahazo ny reninao ihany no mbola ao aminao, ary any amin'ny reninao any raha misy an'io zavatra io koa am'izao fotoana zao miara-miala satria mepity io zavatra io lahatra avy amin'ny satana. Sika rehetra nonona afo zao fety hitanareo mama nio niakatra io zao zay ao amin'ny reniny any no any amin'ny zanany, de ny kahany reniny mihitsy no miandry any zanany io am'izao fa tratra izy am'izao fotoana izao. Ahoana fa maninona zay asonareo fa izy ianao izy ozy izy aminazy fa manina zay asonareo fa izy nareo zay zany tamin'tatinany de zay zany tokony miaraka aminazy koa satria zany izy zanakanay. Renonareo zany zay ozy tamin'ny tantinany de zay tokony miaraka aminazy koa satria izy zanakanay. Fa naratsy io ahoana tsara zazanabatsaka manina izy sa profesina ko manina izy atao azary manina izy tsy zangatsanga manina izy tsy anao azary manina malahelo zany nareo zanakanay rety zanakanay misy lionay anaty ty fa iza ny nantompony io zavatra io iza ka fianakaviana jiaby tsy manjary tsy maintsy jagajaga foana azala velona Jesosy anafaka azy aloha tsika samy afaka daholo androany zareo tsara fa misy zavatra mamatotra an'le fianakaviana jiaby ozy tsisy maninona izy teo tsisy manjary satria lionay izy ny ao anatiny ao aveza zany le zavatra mepity avy amy raha lio afo
le masony afo fa mbola efa afaka ny zanany atao am'ireny zao raso aloha ozy ny fanamasina zao ozy ny fanamasina ozy ny fanamasina mampatsiahana any le briky mifatotra izy alohan'ny akaran'i Jesosy amin'ny Jerosalema dia naniraka mpianatra roalahy izy tany ozy mandeha amin'ny rivoatra ary fa misy briky mifatotra ao mba amin'ny zanany briky maninona mifatotra mba amin'ny zanany dia vaozy izy ka hoento aty ary raha manontany tompony hoe ataonareo inona io misy rarahana la ny tompo azy tanao misy olona mifatotra miaraka amin'ny zanany samy voafatotra daholo nareo mianakavy afaka androany raha ianao voafatotra dia voava miaraka amin'ny zanakao vatikala briky mifatotra miaraka amin'ny zanany ary anaran'i Jesosy Kristy avereno Jesosy afaony fianakaviako androany ninina zafa miafina ao amin'ny fianakaviako mamatotra anay mianakavy asehoy androany apatsa ivandroany apafantaro androany afao zay mianakavy afao zay mianakavy Jesosy afao zay mianakavy aminyotona asehoy zafa miafina ao ambadiky fianakaviako amin'ny anaran'i Jesosy ahoana matsiaro maivana vavao amin'ny efitrano ady miverena amin'ny toeranao zavatra mipetraka ao anatiny tao fianakaviany matovady daholo ny mpiretam-poto amin'ireny matovady dia amin'ny fotoana izy manambady dia amin'ny fotoana androny mireklame azy io fahafatesana vady io dia satana amono ny vadiny afatanana ho an'Andriamanitra raha misy zavatra zany asehoany fanamasina dia omeo voninahitra izy ambelana rele aho fa izy ianao nga iaho tokony tsy ambany iza izy ianao fa izy ianao ahoana ozy inona ny teneny teo tokony tsy ambany tokony tsy ambany tokony tsy ambany inona zany fa izy ianao io izy iaho le tokony tsy ambany zao aninahinaho fa olona avy aiza ianao io avy aiza ianao io
Fa maninona naty ianao? Ao le voaka tsy vory a baralainao tsy fantatsinao zao. Fa izy ianao? Anako ty. Anakinao? Anako ty. Fa ahoana ny natokavanao ao? Ino izy mpanambanambadinao zao. Anako ty tsy mahazo manambady ty. Manaraky anay anakinay. Io jalay misy manambadimbady azy io koa. Mbo ho tsatsinay ia fa ho faty ia. No tsy fantatsin ia zao. Ho faty ia. Efa nalako ia tamin'ny pasipasitera tsy misy dekany io. Io avao to ampijalinao anako. Mbo ho fatiko ia. Tsy anaiky aho la tsy matiko ia. Ndre hay ombanao. Matiko ia. Ianao zany efa namono fa tsy nafaty. Ha? Taisy. Any vononoko ia. Fa ia nilefa. Namasaky ia tsy niamby. Taisa io. Piry nandrasako ania tame faritsine Betrebaka tamagny. Lindesako ia tsy nety atojiko ia. Amty andia da atojiko amizay. Nandeha mbo mpisafianako avao tatriko taminao. Nandeha koa efa anjoany da mbo mpisafinama hanako avao koa tatriko taminao. Aty amizay ia tsatrako. Tsatrako ia. Azo afana azo ivavana vendrala. Averala. Anganareo anako fa marary. Averala. Azo ivavana tsara andrala. Pastora matoky. Ny raha nantondra ny asa tany Amatanga. De nisy fotoana izy a. Misy olona tonga tao an-trano ny andeha hamono azy. Miaraka amina antsy sy mitsaritava. Fa tsy tao izy fa ny vadinao ny tao. Tao ny vadinao. Anganareo ao. Iza zany ny tao ambadiky reny zavatra reny. E devoly zany tao ambadiky reny. De tam'izany moa izy nanana herim-po. E za tsy tsoko zany. Za saika nala azy tao. Mafindra vangain-drano aloha. Fa zaho izy tsy tsoka. Fa tamin'ny fanoroany, le olona tao tarana mitsy ny teny hoe mela eto anao pasitera vitany ngolo eto any za. Maty eto anao. Miala amizay izy de nafindra tao vangain-drano. Ka iny tao ambadiky le izy a, io zavatra io. De ozy moa izy teo hoe alana i pasitera mitsy. Ka ndrala moa nanapa-kevitra hijanona tsy ho pasitera aloha. Raha zay ianao tsy manaiky rahalahy. Fa ia leroa. Ia morse azo ame fanapahan-kevitriny. Iaho no mandida ny fahanako io. Tsy azo ny forceva. Anganareo tanako. mba manateny amin'io devoly io venao raha. Mba manateny amin'io devoly. Milao Jesosy no anatena. Anaia androany. Milao Andriamanitra izaka. Ha? Ahoana hoe? Milao Andriamanitra no izaka amin'ny devoly. Milao zareo no ifampitahana. Zay Andriamanitra sy le devoly. Ay. Andao hivavaka tsika. Ho doratsika amin'ny afo. Doratsika amin'ny afo. Alefaso ny afo.
afak'io 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 amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy afaka areno izy avelao izy arina anaran'i Jesosy misaotra Jesosy nanao ny ianao zay malembe vatanao aiza ny henonao tsisy zavatra marary tsy te handoy ianao avy aiza izy teo iny avy aiza izy teo fa avy aiza iza na nitedilenary le toerana teo tsy zany le toerana nandehanany tany amin'ny tany Betsirey baka fa le misy toerana teo aiza izy teo tsobory fa na ivy ane tsobory io manao veloma zao 1 2 3 ioka de lasy fotoana fanafana androany toerana fanafana ty toerana oraitsika ny rano Jesosy Jesosy na soela Calvary manatin'ny zanira setrasetra ny rano Jesosy zany no tonga de valefasy le manafana azy Jesosy na soela Calvary Ty afantatra tantara kely zay mombanao misy raha vavana mamanao sa nisy pretapo aminao mativady zavatra ohatr'izany mamako efa mativady de zokiko mativady mamany firy taona mamanao tamin'ny mativady teo amin'ny efa 7 taona 7 taona no mativady de ny zokinao enina amby 10 misaotra ny tompony amin'ity fotoana androany misaora ny tompo ianao rahalahy matoky misaora ny tompo ianao tamin'ny fotoana androany tena misaora ny tompo
Nanontany anazy manko ateo fa tsy malala tantaranao izy satria efa nanontaniako zay tamin'ny fahavalo amby roapolo taona mamanao maty inona nafaty anazy Chauffeur de ivadiny mpamanao manko inona nafaty anazy chauffeur de na manao Antananarivo Tamatavy de mivadika tômôbila kaiky ny Moramanga de maty. De inona no nafaty ny vadiny mpiray-tapoto aminao Maty namsafin'olona. Lavitsabatra tsy mitranga aminao tsoniny zany meno tsara n'Andriamanitra dia agnataony taridana ny tompony amin'ny fiainanareo vady fa dia vola mireklame anareo dia ampifiarinanana dia mampiditra anareo amina décision zay tsy tokony hidiranareo akory dia mahita zavatra ohatrany rariny zany nareo amin'le lalana lalaovanareo dia mahita tsiny be dehibe amin'ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra nefa le mpanompon'Andriamanitra zao manafitra anareo zao ina ny teninao am'izao ny am'izao zavatra zao ina ny teny ataonao am'izao enao zao manko nafahany tombo satria sika efa ny vonoany satana ny vadinao fa tsy mbola maty dia tao anatin'ilay fifantohana teo no meny fanamasinala izy halleloia satria tiany Jesosy vonjeny ianao tsy tiany ianao maty vady ary tiany koa ny vadinao tsy ho faty amin'izao taonan'izao ina ny teninao am'izao Terako moa dia tsara ihany miovina amin'ny Jesosy satria nahazo amin'ny mamako mihitsy ny saika nahazo ahy za zao 80 taona nahazo any mamako koza ny saika nahazo ahy za zao 80 taona zany hoe ao anatin'le fotoana mihitsy ty teny ty zao zay mahatonga amin'ny teny amin'ny rahalahy rehetrarehetra mpitoroteny manaovavavaka atondrofa ravakely ny ao ambony eo mba hainonao ny feon'Andriamanitra mba le zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina sy atao no atao eto ara-potoana ny teny rehetra satria Dieu est au contrôle Dieu est sur son trône Andriamanitra amin'ny seza fiandrianana ny contrôle ny zavatra rehetra hoe iry misy fahafatesany ampiasaiko ny mpanomboka iteny mba tsy ampitranga ny zavatra io iry misy asa ampiasaiko ny mpanomboka iteny mba zahoany any asa ry iry ara-potoana ny zavatra rehetra teneninao no ara-potoana ny zavatra rehetra eto lazaiko fa tsy hitranga aminareo vatso zany alleluia amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy zany nazareta imierin'Andriamanitra eny no miazona zany azao teny midira fifadikaninareo midira fifadikaninareo 3 andro eno ny feon'Andriamanitra antsoy aho amin'ny 3e jour fa hivavaka ho anareo ato le izy no ataonareo tsy mahazo rafy zany nareo e alleluia tsy matorina renirehana ny mpiandrany Israely mahita izy amen amen nahita tehaka mafy be aho manohatra zao amiko fa mandalo fotsiny tehaka tsy tamaso fa tsy tonga ty amiko zany satana afaka ny tananao satana mika alleluia mafy am'izay fa maintsy nangataka satria tsy mifanaraka am'le zava-misy ny alleluia anao de ozy hoe mika alleluia mafy am'izay tsy mitranga aminao sy mitranga tamin'ny reninao sy mitranga aminao sy mitranga tamin'ny rainao sy mitranga tamin'ny tortoanao sy mitranga aminao Jesosy ajany Nazareta tika anao hivavaka angataka amin'ny fanamasina hoe fanamasina ampahafantaro ahy zavatra nisy tao amin'ny fianakaviako mba ahaizako ny vavaka tokony ataoko mba tsy hitranga amiko tsony alevas
miarabanao afana masina manatsanao afatonga eto amin'ny toerana tianao akombakobako anao ny tanako zavatra mia mazava rahalahy matoky zavatra reko amizao dia tadiavan'ny devolovoloana any anaty rano enao any anaty rano dia zavatra reko amizao misy amitsika nanana fianakaviana efa maty tany anaty rano maty any rano dia misy aminareo tonga eto zao manana ozina maty any rano ozina maty any rano zany hoe nisy avanao tany efa maty tany anaty rano dia tsy hita dia zavatra io miandry anao tiamono anao any anaty rano misy an'ireny olona tsy hita reny anaty rano dia tsy hita dia tia nitranga aminao le zavatra raha iny aza lefa teo amitabataba be loatra taviano foana iny raha iny aloha fa tsy iny mihitsy miandrasiko amizao fa misy zavatra ao ny fanahy masina andeha any anatinatiny olona any hijereny olona io satria anao tsy mafantatra mihitsy fanahy mamono any anaty rano dia mahatonga anao tsy hita intsony entiny rano dia tsy hita misy manifeste io andro any raha nanana fianakaviana ianao na zanaka na mpiray-tam-po maty tao anaty rano dia mankanesa eto malaky andraso mpifaninona ianao sy mataky zanako iza ny maty tao anaty rano taminareo zandriko niarateraka taminazy tena namany be niaraka nitezeko nampinonoko taminonoko ty andraso zandrinao niarateraka tamin'ny matoky maty tao anaty rano tamin'ny fafiry taonany vita amin'ny 10 taonany dia ina zavatra niteneniko teo momba matoky ita tadiavin'ny devolo faty any anaty rano zareo le réclamation miverina ty raha verina ty tena tiany jesosy mafy ianao ahoana ny fomba nahafatesany tany anaty rano nandeha nanaraty izy mirahalahy miaraka tamizay dia saika andeha naraty dia misy trondro be zany hitantaria ampovoan'ny rano efa azon'le anadana niaraka tamin'ny zareo dia lasany rano dia karaba fiantrondro polapolaka dia ozy izy hoe alaiky ino izy dia ozy le zandrinay fa iza makany dia verina tany izy mirahalahy pitsony iny dia iny le toerana tana trondro iny mihitsy le tehany tanatin'ny rano tany mba valio tsotra hoe ty ianao ve amizao efa nieritreritra hoe andeha hanarato mbola tsy anatiny dia fadio zay fadio satria tsy lalanao mihitsy zay fa ny zavatra andrasan'ny satana dia anao any anaty rano tsy mandro andeha hanarato dia any izy eo anao ny asa fa fampitantany nareo mianaka fa izy fanafana asivo izy pasikely ao ny ozy ny fahafatesana anaty rano amin'ity fianakaviana ty asivo izy pasikely arina amizareo nakisaka kely re zavazy ny ozy ny fahafatesana anaty rano amin'ity fianakaviana ty avy ato amin'ny mamanao zay mipita aminareo
esorona iala aminareo zany. Las alevao sy ny afo raha lasana vavy. Vita zany any namatorana andreo fa tsy maintsy migatra reo. Zanaka voalohany efa nidravelo, zanaka faharoa efa nidravelo, zanaka fahatelo efa nihetrikendrena, vo tsy amperinady zanaka fahaefatra mbola mbanany afandrakana amizao atsika miteny zao. Tsy avelanay ta mavoaka zany reo. Resaka inona ndray zany? Resaka fonja ndray zany? Voaka zany reo. Enao koa efa nisy taona nanana anamotany amponja tany? Entompo. Efa avitany. Efa avitany anao? Teo amina efatranjo. Efatranjo anao tany. Zay le zavatra amin'ny fianakaviana. Mihitsy potehanay tanteraka mihitsy. Zao ndray samy mivavaka zay nanana fianakaviana efa tany roa. Firy hoe nisy ray dia mbola nisy ray koa. Fonja, poteo amizao, tsy tranga aminao tsony, samy mitaranakao. Alefa. Samy vavaka. Raha tsy ao anatin'izay kaza ianao, dia toa hivavaka ho an'ny repotsika. Nara Jesosy. Avay amizay, avay amizay, avay aikany, avay manaky io fanahy io, tsy manaranaka intsony, tsy mahazo nitaranako intsony. Zao tonga de fa tsoroko le izy nianabavy mo mpiandry fa misy devoly tsy mihetsika amile miala amin'ny anaran'i Jesosy fa teny fahalalana no ahitana azy. Raha vao ampahafantarin'Andriamanitra hoe zao io ao, zay vao mihetsika de miala tao eo. Dia noho izany somary anatina traitement délivrance kely aloha, rehefa afaka tsara zay vao miverina miasa amizay. Zay satria marobe amin'ny olona eo mety ivavahana ohatry zany de mety gaga fa hoana ka liziko tsy fidiny aminao fa misaotra ny tompo aza fa fantatra le izy androany dia mivavaka tsara aloha de atao traitement tsara afaka tanteraka de miverina miasa amizay. Zay mety zany sa tsy mety zay? Zay. Misy zavatra mivoaka aminao zany? Mandresatra. Mandresatra. Izy zany voky zany. Ianao hoe matsiaro afaka amizao? Nareo roa mahazo toerana. Le tanaty rano teo mekara eto. Fa iza taminareo no maty tanaty rano? Papany dadiko. Papany dada. De rahavaviko zanaka mamako. Ravavinao zanaka mamako. Nareo reo zany manana zavatra otrotrako zay daholo nareo. Sandrato ny tanana. Za manonona de rehefa avy eo tsika hiantso afo. Ny fanahy na fahafatesana anaty rano ato amin'ity fianakaviana ity. Dia fatorana amin'ny rano Jesosy atsiponay any amin'ny afobe any. Manisa telo de anonona afo ny fiangonana de miala ianareo fanahy miandry amono any anaty rano ary mipita any amin'ny taranaka any amin'ny zanakareo any. Ray, roa, telo,
Mioka delas. Mioka delas. Mioka delas. Onira ni se Yesu. Sisi masuk sana. Dalam Yesus karena fauna nario so. Ran Yesus. Ran Yesus. Mana Dewa. Ran Yesus. Rivitsony ny fahafatesana anaty rano ary tsy mahazo ny taranaka rivitsony izany manomboka androany 3 septembre 2022 amin'ny anara maherin'ny Jesus avereny tsy mahazo atsony sy ny taranako ny fahafatesany any anaty rano amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazo toerana tompoko azafady sika rehetra toy anaty fampianarantsika velona ny tompo zay le fanafahana ho any isa mpianakaviananao misy fianakaviana nafahana zao teto izy mianaka kely iny tamin'ny voalohany a te ny anabavy anakiray le voalohany teo iny koa zany anaty le hoe traitement kely aloha ao ambony ao zany manao vavaka ho anareo manao traitement ao amiko ambony ao dia za ihany koa ny mamoaka anareo eto rehefa afaka tsara de tsofoko rano eto anatreny olona hoe verina miasa amizay anareo le mpiandry tratrale izy sange miteny aminao fa be dehibe amina mpiandry any ambadika any be dehibe zavatra tokony hafahana aminy sange tsy hita le zavatra fa misaotra ny tompo eto amintsika eto hita daholo le izy velona ny andriamanitsika misy am'ireo korontana miseho sy ireo loza miseho amin'ny fiainana ireo de voly mihitsy ny ao ambadika le izy fanano fototry le izy ary miasa ao anaty fianakaviana fa rehefa hitady ahy anareo izy de ho hitanareo ary akatsanareo amin'ny fonareo rehetra mahita n'Andriamanitra mihetsika sy miasa ary manafaka isika tsereo ange 20 taona ao zany mamako maty ny vadiny azany inge tsisy idirany hoe devoly mihitsy raha diniana rehefa maty le olona dia mampahafantatra ny fianakaviana maty ranona dia raikitra ny fahoriana sy ny tariny mandeha mandevina de miverina avy any tsy mieritreritra nin'inony ka iza ny tao ambadika devoly ny ao ambadika de rehefa vitany iny andrasan'ray le taranaka tonga ndray eo fa 20 taona inona mono zavatra nresako tamin'ny voalohany teo le anniversaire le papa le lehilahin'Andriamanitra maty tamin'ny fa 20 de inona ny anniversaire tena tiany indrindra teba 20 de jereo nikendry amono ny vadiny ranabavy ndray ny devoly am'izao fa 20 zao 20 taona zao ary tamin'ity taony ty le olona tonga tany an-tranonareo tany andeha amono anao iny raha lama toko tsy zay zany tamin'ity taony ty tamin'ny taona lasy tamin'ny taona lasy izy iny a tamin'ny taona lasy any amin'ny fa 17 taona ny ranabavy miaraka amin'ny antsy de miara manao masika de rehefa tsy nay anazy moa izy any nitadiavinao zay le mpamono izy fa zay tsy mitady olona fa izy nitadiavinay raha lasy anabavy malala
Oentiny avanao fa isy profesia tao anatin'ny ray volana. Oento eto ao anatin'io ray volana io zavatra mitrangatranga ao aminareo fisarahambady miteraka tsy manambady mère célibataire tsisy asy tsy mety manambola tsy mety mavano taranaka mantra mijaly tafita tamin'ny fianarana fa lasa mivarotra misao fotsiny anao tsy ratsy akory zany fa izany ve nefa le tena nianaranao zany ve nefa nandanina vola taminao hafa ny tanjo ny ray aman-dreny taminao hafa ny zavatra nikendrenao tamin'ny fiainana kanefa hafa ny fiainanao ankehitriny ao anatin'ny ray volana andoha hitady an'Andriamanitra anome lesina farany ady hijanontsika inona ny nataony Joba i Jefta Baiboly tena laza amin'ny Jefta amin'ny apitsara toko 1:20 teo ihany tena 9:9 ary tonga tao amin'ny Jefta ny fananon Jehova tena andeha nitety any Gileada sy Manase izy ka dia nitety any koa izy niala tany misy pani Gileada dia nanosina akany amin'ny taranaka aminy i Jefta tompoko na inona nahazo niavany na dia ny varilavo tamin'ny adalàna zay papany fa izy nijoro tsy varilavo amin'izany meteza hiavaka amin'ny zavatra nataony papanao hiavaka amin'ny zavatra nataony mamanao hiavaka amin'ny zavatra nataony mpiray-tampo taminao ianao raha tsisy nivavaka tamin'ny fiangonana ohatra zao reo dia ianao no afana fo amin'ny fiangonana fifoasana maro aminareo no igagany fianakaviana igagany amin'ny zavatra ohatra ny ty hoe fa maniny ianao no mivavaka amin'io fiangonana ny Zidoro fa ona indrindra fa ianareo atao batisa io ozy le ranabavy anankiray resaka tamiko tamin'ny herinandro hoe amin'ny firy no manomboka tsy mihinana le izay atao batemy pastera ainao atao batemy amizao alina zao fa tsy mihinana tonga de efa fantatra manketaizy izy mivavaka sa tsy zay maro aminareo nenjehana fa ona nivavahanao amin'io fiangonana io nefa devoliny ao ambadika io fanelingelenananao io satria ahoana mono ahitatsika an'ireny raha tari amin'ny batemy taritsika azafady tompoko ianao efa nahita mopera ny teny hoe ao aminao vert flosé ao misy ankizy vavy ianao fa nahita zany hoe misy fanaly atao amin'ny mamany ny ao aminy raha lasa nabavy tsy ratsy akory ny any fa misy zavatra tsy hita any fa misy zavatra ilanany any za pasteur tany Feneriversta fa misy tao namiditra ao maka an'izay zavatra tsy ananako ao mandrea tsara ve anao satria za te hitombo ka misy zavatra tsara ao dia nalaiko fa ny anaty azomiko foana nefa ka rasakanana ianao hoe inona ny ataonao amina fiangonana ohatrany io dia mijorova olombelona za hitanao io niova mihitsy zavatra mihitsy afaka mihitsy sa i miafaka ao anaty fianakaviana sa i miafaka ao anaty fianakaviana sa i miafaka na zao ny ao anilanao sa i miafaka ao anaty fianakaviana ianareo aty ivelany gaga ny avanareo efa ty andafindray anao vo lasa resy lahatra be amin'i Jesosy manaraka Facebook ny pasteur Isidoro Andrianerina ary misy aza mandefa vola matetitetika dia gaga ny avanao io fa ahoana efa mba tafita an'iray anao vo tena mivavaka lasa amin'io Facebook io foana lazao ny zavatra tsapanao lazao ny zavatra tsapanao zay any inona ny zavatra lazaina hoe mety misy aminareo la tenen'ny olona hoe pasterareo mitondra fiara mitondra tobila moa anaty entretien amizao fa rehefa kelikely iny izy dia avoaka ny arabe dia mety teny ny sasany hoe ohatry nefa namoaka tobila hafa ndray ngany
satria namidy le raha iny de ry vidianana afaka de reo nefa ny fiainanareo ohatr'zao satria nao mety mbola andalo anatina ady ka tsotra fotsiny izy iny koa ne tao anatina ady teo e rehefa nivoaka izy iny de zay koa anatina ady sao fa tsy maintsy hivoaka koa satsy zany enareo anera lasana bavy mibainga e de za mpiasa tany de ahoana le oam-pitenenany malagasy iny vavolombelony iasany bainga matoa misy bainga ny vadika ao dikan'izany nisy olona leniny nisy olona miasa teo enareo zao le bainga ny vadika profisany fa misy pastera miasa Halleluja Jaso anao zay nahazony mamanao Jaso anao zay nahazony sokonao lamatu sokonao fafimatu Jaso anao zay nahazony tonton tampina tata bebe Jaso anao zosany amin'ny anaran'i Jesosy raha nisy fahotanana matotra anareo ao ka tsy amatotra anao itsony asaina manala zaza ianao aza manala mety jory vavolombelona ny reninao zafady fa mahitsy kely zavatra teneniko de misy fotoana ianao mety hoe efa somary telo ny zanakao de be voka koa ianao zao asainy manala esory io fiainana efa sarotro ty kibonizana ny itondrany ao misy aminareo asaina manala zaza satria efa nanala izy tsy maty de asainy manala koa ianao réclamation zany aza miditra amin'ny zavatra nidirany kanefa tsy nasoa azy satria ianao zao amaky limite za tsy maintsy manitsaka toerana tsy nidiaviny fianakaviako manisa vola tsy nysainy fianakaviako mandeha amin'ny abakabaka tsy nilalovany fianakaviako miaina ny fiainana ambony tsy miaina ny fianakaviako azy efitaranaka aorinako amin'ny avako zany mampakatra azy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta nitanaky izara mianatsimo mianavaratra miakanefa mianatsirana manavitra havany zany mitraka aminao sakana vetivety tavereno za manitsaka toerana mbola tsy nidiaviny fianakaviako mamaky abakabaka tsy nivakiny fianakaviako manisa vola tsy nysainy fianakaviako miaina amin'ny fiainana ambony tsy miaina ny fianakaviako ary nitaraka manomboka any arinako azy taranaka manomboka amiko makany arina azy ka zany manavitra azy za tahaka ny Josefa nalefa tany anatina ady kanefa nialolalana ny avany nanavitra ny avany za navitra ny avany nitanako mpizara makany atsimo makany avaratra andrefa natsinanana nisavatra zaraiko ary atanjaka ao amin'ny anaran'i Jesosy amen mitanga aminao zany tromba zany tsy mampitoka anao amboka amina tromba ny dadinao tany sy ny dadabianao tany tsy mamotika anao zany poteko zany porako amin'ny afo zany le voloko amin'ny afo amin'ny anaran'i Jesosy zao de zao ianao de mandeha fa tsy hoe isaky ny fotoam-bavaka mietsika manisa telo ah baraka ianao miaraka amin'izany telo zany ray roa telo ianao tsipatsipaka eo fandevola raha voatazonina ny tanany dia mahazo aina izy ianao tsipatsipaka ny tanany velao ameo malalaka atsony izy izy avelao malalaka eo izy tsipatsipahany eo dia lasa izy averena miaraka amiko averena miaraka amiko ny devoly tao amin'ny bebeko fanaratsy tao amin'ny bebeko mipetraka atao anatiko fanaratsy tamin'ny bebenay sy tamina vavany bebenay mipetraka atao anatiko mietsika zao miala zao may zao tsy mahazo misitika may zao zao amin'ny anaran'i Jesosy elotsika ny akon'izay raha misy misitrisirika any de zao izy mihetsika
raha misy misitrisitrika any dia zao izy metsika saotra Jesosy mahazo toerana amizay rehefa avy eo tsisy vavaka délivrance tsony fefa izy io tsisy an'le hoe tapitra ny toroteny didirana vavaka fanafana efa izy io amen ty dio ny namanao dia tsikitsika io tena tiany Jesosy anao hoe eto Andriamanitra tena eto izy zao misy zavatra tsy mahazo anao tsy misy fa ijefta tonga ny satria hafa mihitsy ny toetsainy roany ralana izy mila aminay ianao tsy miara mandova aminay ianao fa zanaky ny vehivavy rehefa androany izy dia nandeha voalazany baiboly fa ijefta lehilahy maninona lehilahy mahery nefa rehefa androany izy nandeha dikan'izany ny sinina tao anatiny misy fandeferana tao anatiny tao ary iala ny mandevitra tsy midika malemy ianao tsy midika malemy ianao raha mandevitra fa tsy te hiady fotsiny ianao rehefa nitafiny fahavalo reo inona amizay ny tao am-pony aleo hitady any jefta isika dikan'izany izy matanjaka reo sa ijefta misy fotoana akisaka hiala kely amin'ny havanao ianao iformevana Andriamanitra anao misy fotoana ianao tsy antsoiny tsy rara iny misy vaovao mafaly tsy antsoiny ianao misy zavatra mahory tsy antsoiny ianao ohatrany hoe tsy ao anatiny mihitsy ianao tsy mahazo information avy any amin'ny havanao mihitsy ianao inainay manapaka fifandraisana aminao ny havanao inainay tsy hoe tratrana fanilokiliana ianao fa akisaka Andriamanitra kely ianao ary formeny aty ambadika ty ianao maro aminareo nitratran'izany zao ohatrany ahiliky ny havany hatramin'ny vavahanao dia ohatrany tsy rara iny ianao nitsinitsinoavina ianao natao tsisy dikany ianao hatramin'izay ny vavahanao dia lazaina fa lasa daly ianao hatramin'izay ny vavahanao dia lasa ohatrany lasa tratrany fanaina fankalana mihitsy ohatrany hoe fanana izy halan'ireo ianao aza malahelony am'ireo tadiavo fotsiny Andriamanitra tadiavo Andriamanitra niala tamin'ny fomba fanao ny fianakaviana ianao le fanompotsapy dia halany ianao nanomboka teo ary misy fianakaviana mavita mamosavy praita-po mamosavy ray aman-dreny mamosavy fa izy zany tsy mety otra fa misavina io fa amerenana anao anaty sampy fotsiny tononany ny anaranao atao ambony fitaratra ny sarinao mba hiverenanao ao aminy ao fa za manakana anao tsy ho tafaverinany amin'ny alalan'ny fahasoavana miaraka amiko eto amin'ny anara Jesosy avy any Nazareta misy aminareo reo fa 20 taona tsy mifandray tamin'ny fianakaviana ary misy tsy fantatry ny olona tsony namatina velona izy any ato atsangany Andriamanitra ianao ary tady anao amizay reo amin'ny anaran'i Jesosy tsofoko rano fidiram-bolanao misy ozona io tsisy pozipozy tsony misy fahasoavana amin'ny fidiram-bolanao io misy fahasoavana amin'ny fidiram-bolanao io ataovy ambony ny tana misy fahasoavana amin'ny fidiram-bolako ty ny olona ozy rehefa malahelo dia halany havany fa rehefa manan-karena ny olona dia tonga daholo ny olona milaza fa namany ho avy amizay io any aminao le fahasoavana azahoana arena azahoana foly amin'ny anara maherin' Jesosy avy any Nazareta manana herim-po toetsaina nananany jefta zay le nitorena voalohany teo toetsaina fa manana koa herim-po hoe zaranga tsy very zany zaranga tsy reraka zany raha tsisy vady anao fa inao reriny mamelo tena na mamelona ny zanakao aza manaiky manana an'izao toe-po zao na tsy eo azy izy veloko foana ny fiainako na inona zava-misy eo amin'ny fiainako za velona foana za tafita foana za tafavoaka foana raha mitaiza zanaka kely ianao vitako ty zanako ity tafavoakako ty zanako ity tsy maintsy tafitako ity zanako ity tsy mahandro zany ianao manana toe-po farany fatelo tadiavo ny fanan'Andriamanitra
Fanan'Andriamanitra no fako mijoro eto aminareo eto zao. Ozy Nikodemosy hoe mpampianatra fantatry fa avy amin'Andriamanitra iala ozy izy. Tsisy mahavita zao zavatra ataonao zao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Avy amin'Andriamanitra nitsanganako eto anatrehanareo. Manomboka zao tadiavo fanan'Andriamanitra tena mba miangavy raha lasa ranabavy tadiavo fanan'Andriamanitra io fa io no anome hery anao, io no anome sainanao, io no anome ositra anao, io no ampety ny fiainanao, ampety ny fiainanao, aminao azafady, ampety ny fiainanao, isentina olona ho tonga eo amin'ny fiainanao. Ahoana moa le fijorana famambelana bavy anankiray teo, nijanona tamin'le asany izy dia ny zanany ny antso hoe antsoy ty olona ity zao. Dia nantsoina directeur na entreprise, directrice na tsaiko na directeur na directrice entreprise. Dia io no nandray azy dia io no nampanaovina contrat. Satria ny fanamasina no miasa mampiasa olona dia mampiaonanao amin'ny olona ambony. Ary tsofoko rano ianao ifandray amin'ny olona ambony. Raha ny zanakao zao mpianatra université dia ianao anana fifandraisan'ny olona ambony, vao vita ny fianarany dia olona ambony eo ametraka azy amin'ny tenana ambony. Atoato be dia be io asa fivelomanao io hivadika vola dia tadidio foana fa fahasoavana avy tetony nampitrangany zany. Dia ianao hetsika na tsara ny fiangonana, mividy seza plastika maromaro tsika fa io seza hazo alatsika ao io. So raha ny tompo efa lasa estrady ny ankabeazany ao kely sisy. Tsy fantatrio ataotsika inona koa eo am'izay lasa plastika daholo ny sisa ao. Memenareo hevitra any any ahy sa namboarana fandrina? Fitoerana batery zany raikitra raha betsa raha tafita nahita hevitra tahiny tompo meko 5 000 anao rehefa tapitra Rehefa vady atsika hoe efa antitra be dia solona amin'ireo. Zay io seza azo io zany tsy haiko rapitso nareo na noan'io izy na androany rapitso ya atao palety ametrahana an'le batery dia raha tafita eo nge misy ositra dia rehefa vyeo ndray ny sasany ray solona ndray le vavahady ao zay ritra am'izay ban azo aizany tsy azo atsika seza plastika tsy miandra mahazo zany vao manalany eo zay no izy zay. Raha lasa nabavy mandehana mitady vola dia vereneto mitondra vola tena namanao zany. Teneny zay mbola tsy nitenenanao. Teneny zay mbola tsy nitenenanao. Teneny zay mbola tsy nitenenanao. Mitsangana eto daholo nareo raha la sécurité reo esoroko ny blocage amin'ny fiainanareo dia atao manam-bola ianareo fa tsy hivavaka manokana ho anareo azy aho. Aleo mba hisy rahalahy manam-bola atao anaty fiangonana. La zao ihany namanao mandehana mitady vola dia mivereneto mitondra vola. Jesosy nasoela Calvary na verena aloha. Jesosy nasoela Calvary. Tiako be no mahita anareo rahalahy. Vavaka ho anareo zay aty. Wow. Sambatra ny tokantrano misy ao mandihy daholo aloha. Ao sigarety.
tsenareo tsara le feokira dia tsy mifanaraka alefa ataovy amin'ny fifaliana tsara fa misy mpianakaviana mila misitraka androany na ianareo afaka ny fianakavianareo sambatra Sulla Calvaria, arriva Calvaria di Salina, sulla Calvaria. Zay manambady teoka nantonanareo ny vadinareo zay manana vady ka eto ny vadinareo zao fa ivavaka ho anareo fanafahana sokafana ny blocage rehetra misy zavatra manko tonga ara-potoana misy zavatra nena terenao anaty vavaka azy tsy zavatra miova fa misy zavatra inandray tena fotoanany mihitsy am'le fotoana fanaovana azy mihitsy ka androany am'le fotoana fanaovana azy samy mandeha ho akaiky ny vadiny dia angataka ny afin'Andriamanitra aloha tsika hidina amitsika tsika rehetrarehetra hitsangana angataka ny fanan'Andriamanitra ameno atsika fa rehefa ao amitsika io fanan'Andriamanitra io matanjaka sy mahery atsika tsy tavela amitsika ny heran'ny satana ho ampiasain'Andriamanitra isika alefaso atrano mivavaka alefa laofa misy mpanompon'Andriamanitra miteny ny micro mangataka ny fanana Niafo ny fanahy masina midina eto amin'ny anaran'i Jesosy. Midina eto niafo ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Midina niafo ny fanahy masina. Manketa eto anao zay Jesosy. Avelao irotsaka eto, avelao hidina eto. Niafo ny fanahy masina. Hidina eto niafo ny fanahy masina. Hidina ny fanatriana niafo ny fanahy masina. Lay Jehova afo. Lay Jehova afo. Lay Andriamanitra ataovy ambony ny tanana ataovy Jesus, hidina ny fanana imana niafo ny fanahy masina. Irotsaka eto niafo ny fanahy masina. Hidina niafo ny fanahy masina. Hidina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Irotsaka eto la niafo ny fanahy masina. Avelao ilatsaka eto. Irehatra eto. Iretarena eto. Niafo ny fanahy masina androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Arosay niafo ny fanahy masina Jesosy.
amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra ny hery fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra ny afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina. Afo ny fanahy masina. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny anaran'i Jesosy. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Ny afo ny fanahy masina hiditra eto. Miditra ny afo ny fanahy masina. Ataontsika ito hivavaka. Angatao hiditra eto. Rehatra eto ny afo ny fanahy masina. Hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Hiditra ny afo ny fanahy masina. Rotsaka eto ny afo ny fanahy masina. Ilatsaka eto ny afo ny fanahy masina. Amin'izao ora sy fotoana izao, angatana hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Angatana hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Angatana hiditra eto ny afo ny fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hiditra ny afo ny fanahy masina. Hiditra ny afo ny fanahy masina. Andrafarafo. Susaka ny devoly. Ny fanatrehan'ny afo eto androany. Ny hery fanahy masina miditra eto. Hery tsy zaka ny devoly. La hery tsy zaka ny devoly. La afo tsy zaka ny devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. La afo tsy zaka ny devoly. Miditra eto amin'ny anaran'i Jesosy. 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 Amin'ny anaran'i Jesosy. Roa inona? Zanakan'ny mama anazy vehivavy jiaby maty. Roa zanakan'ny mamany vehivavy maty. Volana ty maty koa. Amin'ny volana ty maninona? Maty. Izany maty? Io. Mitonakona. Fantatrao nga izany misy anao io? Samy manao auto délivrance amin'izay. Dory amin'ny afon'Andriamanitra ny zavatra ao anatinao ao izay eo misy ao fianakavianao. Tady réclamenao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Niminana ireo zavatra nitsanga tamin'ny fianakaviana teo aloha. Mitady réclame amin'ny fiananay. Miala tsy mahazo anay zany. Rafy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Rafy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo verina anay zany. Ireo réclamation satanique teo aminay. Zay nitsanga tamin'ny fianakavianay. Rafa. Tolotra amin'ny anaran'i Jesosy. Rafa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo anay zany. Zay tsy rafy zany. Zay tsy mahazo zany. Zay tsy sahirana zany. Zay tsy rafy atokantrano. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy azo devolofoloana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy maintsy tafita. Potika sy rafy. Levina amin'ny anaran'i Jesosy. Rafa amin'ny anaran'i Jesosy. Potika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Levina amin'ny anaran'i Jesosy. Rafa daholo. Tsy maintsy vaky ny fetra rehetrarehetra. Rehefa nanametra fianakavianay. Rehefa nanametra teo fianakavianay. Tsy maintsy vakinay zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy maintsy mandroso. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy maintsy mandroso zay.
anarany Jesosy, ny anarany Jesosy. May amin'ny anarany Jesosy, 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 ny anarany Jesosy, may zany amin'ny anarany Jesosy, ny anarany Jesosy, rava daholo, potika daholo, réclamation satanique, tsy mahazo miverina aminay, tsy mahazo miverina amin'ny tokantranonay, tsy mahazo miverina amin'ny taranakay. Apaka, rava, potika, amin'ny anarany Jesosy Kristy, amin'ny anarany Jesosy Kristy, amin'ny anarany Jesosy Kristy, may, rava, levina tanteraka, potika tanteraka amin'ny anarany Jesosy, amin'ny anarany Jesosy, rava sy potika amin'ny anarany Jesosy, levina amin'ny anarany Jesosy, amin'ny anara-maherin Jesosy, amin'ny anarany Jesosy, tsy mahazo miverina intsony, ho sokitsy hiverina mandrakizay, ho sokitsy hiverina mandrakizay, manomboka amin'ny tokantranony, hatrany amin'ny taranaka fara-madiby, afaka tanteraka, afaka amin'ny anarany Jesosy. Oh, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Naran Jesosy, miala daholo maïs, las, maïs, naran Jesosy, naran Jesosy, naran Jesosy, las, mandeha, 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 voka, voka, las, 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 mais, naran Jesosy, las, maïs, mianga, 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 las, las, mais, naran Jesosy, las, mandeha, 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 voka, miangs, las, 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 mai, que dons, voka, naran Jesosy, naran Jesosy, naran Jesosy, naran Jesosy, naran Jesosy, voka, voka, manduda nala, manduda voka, manduda mandeha, las, manduda las, manduda las, 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 mai. Tury amin'ny afo, ireo fanana manitra ny afanao, nanafika ny fianakavianao ny azo azy, ka mbola maminao sy tamy manao auto délivrance. May amin'ny afo, ny afo, ny afo, may amin'ny afo, may amin'ny afo, 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 turana amin'ny 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 afo, may amin'ny afo, may amin'ny afo. Rehefa namreklame ny fianakaviana, tena amin'ny naran'i Jesosy, torana amin'ny afo zany, miainga daholo, may amin'ny afo, torana amin'ny afo, torana amin'ny afo, tory amin'ny afo, tory amin'ny afo, tory amin'ny afo, tory amin'ny afo, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, may daholo, may daholo, may daholo, may daholo, may daholo, may daholo, may amin'ny afo, may amin'ny afo fanahy masina, may amin'ny afo n'Andriamanitra, may amin'ny afo n'Andriamanitra, may amin'ny afo n'Andriamanitra, may ny afo avy any an-danitra, may, may amin'ny afo ny Jesosy, mais, atao reto manaraka ny Facebook ato, mais, afo, 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 mais, ny anaran'i Jesosy, ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy, may amin'ny anaran'i Jesosy, may, ilatsaka ny afa avy any an-danitra andevinandreo, ilatsaka ny afa avy any an-danitra andevinandreo, may daholo, may daholo, may daholo, may daholo, may, reo devolo anatin'ny kibo reo, may reo fanaratsy ao anatin'ny kibo reo, may reo devolo miafinao anatin'ny vatanao, anatin'ny kibo, may,
rehefa anafity zasy maisy rehefa namitapisorona zazy ao anatiny kita may amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anara maheran'i Jesosy zay esy avy amin'Andriamanitra rehetrarehetra amin'ny anara maheran'i Jesosy zay fanahy miampita avy any amin'ny razambe zay fanahy miampita avy any amin'ny razambe esprit de réclamation familiale miala amin'ny anara maheran'i Jesosy may amin'ny anara maheran'i Jesosy fatorana namaritra razambe namaritra fianakaviana mitady hamatitra anao vaky fatorana io zao amin'ny anara maheran'i Jesosy vana ny faritra rehetrarehetra namatorany satana ny avanao tadiaviny satana amatorana ny zanakao amatorana ny fanambadianao amatorana ny fiainanao vana ny fatorana izao amin'ny anaran'i Jesosy araka ny voasoratra hoe na inona vana ety an-tany dia vana any an-danitra ka ny fatorana rehetra namatorany satana ny fianakavianao tamina sampy tamina tromba tamina korotana tokantrano amina tsy fahavanonana anaka amina tsy fahavanonana tokantrano mivay ho fatitra io zao mivay ho fatorana io zao amin'ny anaran'i Jesosy mivay ho fatopatoka rehetrarehetra izao amin'ny anara maheran'i Jesosy ary tononoko ny afin'Andriamanitra mandevina an'io fatotro io sy tapaka ihany fa io fatorana tapatapaka io tononoko ny afin'Andriamanitra mandorana io tononoko ny afin'Andriamanitra mandevina an'io amin'ny anaran'i Jesosy mahitaka ny falely afiny savoka ny fatopatorana rehetrarehetra mirehatra amin'ny anaran'i Jesosy devina amin'ny anara maheran'i Jesosy zay karazana fatopatotra mamatotra amin'ny anara maheran'i Jesosy mitoiza ianao mivavaka fikany amin'ny verf l'océan toiza mivavaka manaova auto délivrance aza ho resaka ho fahalalana fotsiny ny zavatra fantatrao na azo ny fianakavianao fa ampiaro ny fahefana no memy tomponao aza miandra ny dada na ineny na pasteur mpanao délivrance amena tanananao fa mivavaka ataonao dia mandaitra mivavaka sika manaraka ao Facebook ao ampiaro ny fahefana no memy tomponao fa tsy tonga ho azy ao an-tsainao ny zavatra fantatrao mahazo ny fianakaviana ny poiranao poteo zany zao raha vao amin'ny anaran'i Jesosy na nahazo ny fianakaviany vadinao raha vao amin'ny anaran'i Jesosy voany amin'ny anaran'i Jesosy isaky ny teninao dia ny fanan'Andriamanitra manatanteraka zay lazainao lefina amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fatopatotra rehetrarehetra may zany may ny fatorana miozina avy any amin'ny razambe may amin'ny anaran'i Jesosy tsy ekeko izany ny zavatra nahazo ny fianakaviako tsy mahazo amin'ny anaran'i Jesosy eto amin'ny altara ity eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra no anafoanako an'izany amin'ny anaran'ny hery sy ny fahefana nomen'Andriamanitra may izany mirehatra izany lefina izany amin'ny anaran'i Jesosy may amin'ny anaran'i Jesosy foanako amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo ny angonako tsy mahazo ny taranako amin'ny anaran'i Jesosy manombokaoko dia hafa mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anara maheran'i Jesosy amin'ny anara maheran'i Jesosy sotra Jesosy fangarana daholy ty vavaka ataontsika roany ty mandritra ny ray volana notonontsika eto zavatra io io fanaratsy io tonontsika eto ny aravaly io ray volana fa miankavianao fotsiny amin'ny tona fianakaviana satria io zany tsy fasiterany mandatra ny hitondra mavaka an'izao ndray tsika hitondra mamavaka an'izao fa ny fanahano mitaritra eto Andriamanitra malala hoe iza izao fa zao fotsiny zay mino dia afaka mahita ny voninahitra Andriamanitra tsy voatery izy pasteur ho tonga eo akaikinao fa ny fanamasonao eo aminao tsofoko rano ianareo rahalahy nareo mpivady eny fa na tsy vady azy eo mandiana dia mahita vola mandiana dia mahomby azy
tsy mahazo anao tsony zay mahazo an'rainao zay nahazo an'ny reninao zay nahazo ny paitapo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Mamanao ny a maty na raha natrosa tamin'izy maty mbola nanana ny olona trosa dia tiany Satana ianao atao an'izay. Ohatra zay fiainanao na niditra vola tamin'ny banky reny zareo dia tamin'ny karamamamanay ilay izy narano tamin'ny karamany efa maty izy dia mbola dadanay nanefa azy dia ny anadamamanay koa efa nigadra tany am-pony zany tamina trosa. Fitsorako nareo eto nareo mivady zao fandraisan-tanana fitsorako nareo ny amin'ny herin'ny trosa amin'ny fanan'ny trosa. Misy taonareo efa afaka fa réclamer trosa io dia miverinao ndray ary misy taonareo mindrana fahafeninareo aty amiko aty. Miomana miaka zao zareo tsy haiko hoe mivoaka le izy sa tsy mivoaka fa izy telo mirahalahy no nanao an'izy tareo vai. Zany hoe le rahalahiko reo zany no miaka dia fampisarany amin'ala izy dia izy mosorana mbola tsy tafavoaka tamin'izay. Izay mafeninareo zany saika ho ataonareo maningina fa tsy anontany aty nareo fa sy eo ny tompo eto izy androany. Satria rehefa mitomboko nareo dia miresaka aminy foanareo avy anisany zao dia saorana ny tompo Andriamanitra tonga aloha foana aza miditra amin'izany fa ity androany ity ny vahaolana manao zavatra raiso ny tanako mandraisa fahasoavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy ho voafaritro ny trosa intsony mazao fitahina amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ifanampina ane ianareo ifanampina ianareo roa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsara trosa zany tsony ipisy io tianaraka ary mieritreritra foana izy andray no akala inona ny zavatra ho tenenina fa foanako zay sain'izay tsy ao anatinareo tsony tsy ahita zavatra ho tenenina amin'ny olonareo rehefa indram-bola ary tsy ao anatinareo tsony zany fa ny tompo anokatra lalana misy volana mipetraka tsy miasa ary zay zavatra rehefa tsoran'ny tompo eny aminareo afahanareo anangan-javatra rehefa mitany zany mandalova ao amiko tsofina rano dia metra hatanana hatramin'io vola io mitahiny tompo manokana raha lasana bavy mahombo nareo mety ny ataonareo e amin'ny anaran'i Jesosy. Resiko tanana tsirairay nareo dia mazao toerana. Halleluja. Misy zavatra manomboka hiverina amin'ny fiainanareo eny zavatra efa tsy hita intsony efa tsy teo tamin'ny fiainanareo intsony izy teo fa verina amin'izay andehana fa mitrangy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho avy amin'izay le zavatra goavany rehefa afaka ataontsika eo toy an'le tety tamin'ny ray mandeha satria misy zavatra mila mitohy manindra ny ray volana ravaravany eo za teo afaka hoanao ianao teo anaky telo ny mpiray-tampo taminao efa vonao ny Satana misy mpiray-tampo taminao fa telo efa maty Sokobenay raika dia fanaraka anazy dia vehivavy zany. Vehivavy jiaby. Raha vehivavy zany tadiavin'ny Satana vonoana. Ary zay koa mbola tiany atao aminao. Ary misy fotoana ianao teo faty. Teo mony tena mihitsy. Zay naseho ny fanamasina anazy. Metra ao tanany amin'ny fony ao zao mekara eka amin'ny fony ao zao amin'ny fony apetrako ao fotsiny tananao fa zay teny satria misy faritra manko vehivavy any ny tsara mitazona azy sandrato ny tana ho alohanao io ery mitarika anao amin'ny tena io zao izy io zavatra manipuleny olona io zany olona matesa dia anao zany tiamony tena ohatrany mahita fahasambarana amin'le maty ianao le maty mihitsy hitanao ohatrany tsara be zany maty zany fa amin'izao fotoana zao alohanao io miaoka anao dia mamoaka an'io zao tsangantsika dia anonona an'le afo rehefa aso le afo
Allez, fazer vamos opção. Allez, vamos testar isso. Nossa, na mão de Jesus. Fala cá. Manomboka ifaly amizay ianao satria anao malahelo lava foana ary manontany teny isan'andro ny amin'ny fiainanao mahita ny tenanao mijaly anao mahita anao ohatry hoe anao ny farahitiny indrindra amin'ny fiainana Za zany mahita an'izany hoe mandeha mpianakaviam-bato zay tsy mahita fitiny mandeha aminay ako tsy mahita fitiny dia amony tena zany foana satria saromana ianao dia tsy hita mihitsy dia tsisy miraharanao ny olona fa zao anefa za miezaka manampoly tena na fianakavianako na amin'ny fianakaviam-batoko miezaka mihitsy tena hoe aleoko za reraka tena tsy manampy andreo fa esorika io sarina io zao aleo aminao io sarina io zao manomboka zao misy zavatra miova be mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo feny fifaliana amin'izao. Amen. Mazo plasy. Elona n'Andriamanitra. Zao ny afatra mazo mitoeranareo. Zao ny afatra mangetahitany fanan'Andriamanitra. Amen. Fa hiaraka aminao io fanahy io. Amen. Mombanao amin'ny asa rehetra ataonao. Amen. Ho antsika mpitoro filazantsara, pasteur, l'évangéliste atao anatin'ny fiangonana. Rehefa feno ny fanahy Jehovah tsika. Mangetahita ny fanahy Jehovah dia hoentiny ho lavitra tsika. Ohatry ny impakta mba kely hitako aloha amizao satria za tsy hijanona amin'io. Dia hita zavatra koa ianareo ary ho tahian'Andriamanitra amin'io ianareo ara-bola ara-pitaovana ivelatra. Dia ianareo mpanao business mpivarotra miasa any amin'ny birao manao asa tena sy ny tariny mangetahita ny fanan'Andriamanitra. Io manolo-tsaina anao io fanan'Andriamanitra. Manome hevitra anao ary manome ositra. Baiboly dia milaza hoe asan'ny apôstôly 1:8 azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanamasina aminareo. Dikan'izany rehefa milatsaka aminao ny fanamasina dia manome inona izy? Hery. Manome puissance, manome onction ho ao anatinao tonga ny zavatra ataonao mety amin'izay. Manome anao saina, manome anao fahiratan-tsaina, manome anao fahazavan-tsaina izy. Overflosé ovenareo zao. Misy zavatra mbola henoko hoe tiako atao reko atao anatiko sangenoko hoe reko hoe ara-nofondray mila mijanona antsika tompo hitanao raha lasana vamalala. Misy zavatra voafetra ihany zavatra vita ny vatako fanako zany mbola vonona fa ny vatako efa tsy mavita itsy. Alleluia. Aleo suffit de rana anakiray aloha pasteur Stéphane le hoe mandroso iny aloha atao mba azahoana tatsaka sira tsara. Overflosé urakurake sikarety eto tanàna urakurake. Itsangana amin'ny anaran'i Jesosy tenena tsangana hoe
Maruso, Maruso, Susuria Vite, Maruso, 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 fanno con la si casa bella così. Maruso, Maruso, Susuria Vite, Maruso, 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 fanno con la si casa bella così. Alleluia. Taorakorako an Jesosy. Azo toerana tompoko. Action io atao aorinan'ny fandrenesana afatry. Mandehala dia mitsy amizay. Tao meloha zany fianakaviana ho avy sabotsy sy alahady. Tao amin'ny fianakaviana. Fa ho hitanareo hatramin'ny fianakaviana miadiady io manomboka tsy ho hitanareo ao intsony io. Mifankatia amizay nareo. Mifankamany amizay nareo. Tsy fankafoy. Ary maro manomboka iaina amin'ny fisainana avoa. Ozy le pasteur antsondanana izay hoe ifampitsena eny amin'ny aéroport. Ahoana hoe zafady? Tianao ve zay? Azao kelikely amin'ny namanao zay. Nareo menakao hoe ifampitsena eny amin'ny aéroport. Ary anao mitsena azo mitondra ny fiara anao. Tsara ny miadany, tsara ny milamina, tsara ny misakafo tsara, sy mipetraka ao anatin'ny trano tsara nenao. Aleo mba iaina amin'izany tsika sa tsy zany? Tokantrano milamina, ankizy hery daholy. Zay no lalana izorantsika. Efa nanolo teny zay anompo anao. Ary zay fa vita fanekena tamin'Andriamanitra teto amin'ny alitara. Fa tsy lalao an'ity fivavahany ity.
ny fisianay dia anompo anao. Ny fisianay dia hikarakara anao. Raha mbola omena Andriamanitra fotoana zay dia tsaronay ianao, fa ny fotoananay dia ho anao. Alleluia. Porofo zany isan'andro zay tonga eto, tsisy andro tsy atongavanay eto ao anatin'ny herinandro na andro ray azy. Raha mbola misy koa atao hoe anio dia tombo zay manolo tena ho an'ny tompo hoe tario zay so zay misaotra ny tompo tamin'ny fitondrany androany. Tena hitako hoe Andriamanitra dia Andriamanitra na fianakaviana. Ny niforon'Andriamanitra voalohany teto amboniny tany dia fianakaviana. I Adama nomena ny Eva, dia rehefa avy eo nomena zanaka roa reo, Kaina sy Abela. Dia rehefa nivoron'ny Kaina i Abela dia niteraka ny Seta indray izy. Seta. Vao tonga tetỳ amboniny tany Jesosy, ny mirakla nataony voalohany dia tao anatina fianakaviana. Fampakaram-bady tao akany, olona voalohany tokantrano. Tokantrano rehetra eto anaovan'Andriamanitra fagakana. Itahin'Andriamanitra ny mpivady rehetra saika ho faty ilay mpianakavy kely tsisy ray. Ilay vehivavy mpitondra tena nananjanaka laha tao zary faty, nio manao ho faty. Fa mbola nandeha naka kitay aloha andrahoana an'le tahiry sisa mbola tsy lany tao an-trano. Fa Andriamanitra naniraka ny lehilahin'Andriamanitra tao hoe io vehivavy mpitondra tena didiko amelonanao izy. Tanao ny fanomezanao ho an'ny lehilahin'Andriamanitra na ho an'ny mpanompon'Andriamanitra dia ahatonga ny tahirinao tsy ho lany. Na dia ny tahiry kely ao aminao azo hoe izaranao menara manome zavatra mpanompon'Andriamanitra. Tsy ho anay ihany, tsy ho an'ny maman ihany, fa ho an'ireo pastora ireo. Menara mihitsy manome vola an'ireo. Zaho moa tsy angataka maina ho andro any. Teneno namana menara manome vola an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Na ireo evangelista ireo na ry pasteur ireo azonao tsara ve zay? Fa na ireo aza no nomenao zavatra zany no mitsodrano. Ankoatra ny tsodrano ataon'ireo aminao hoe tahio zay manisy soa an'ireo mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy ho lany ny tahirinao. Ianao za miandro manana ny zavatra voanao zavatra. Aza miandro manam-bola be vao mizara menara zara lasana bavy efa folaka mihitsy amin'ity fanomezany ity. Fa tsy marary amiko tsony zany manomesy mizary zany amina million. Zany tsy marary amiko tsony zany, tsy marary amiko tsony satria efa folaka amin'izany aho. Fa raha mbola tsy manao ianao na 200 aza marary aminao io. Ary angarianao ny olona noho amin'le 200 any. Ary zany dia anozonanao ny olona eo anatrehan'i Jesosy. Tompo Andriamanitra mahita an'iny e. Misy 200 koa any aminy Jesosy fa amelany heriny fa tsy fantan'izay ataony. Fa menara avereny amin'ny namanao any mizara manome zavatra ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Maro aminareo reo no manome zavatra na ianareo eto, ianareo aty amin'ny Facebook, ianareo aty Andafy, ianareo aty Madagasikara, ianareo ato. Hotahiny tompo amin'izany ianareo. Aro ambin'Andriamanitra mihoatra. Fa azonareo atao koa mba mikarakara an'ireto pasteur ireto. Zay reo pratika vetrany rehefa mirava. Tena namana vao mirava hoe asio vola tanan'ireo pasteur reo. Ianarana mihitsy zany. Tena milaza aminao ny fiainana patron tsy tonga ho azy fa ianao no miprovoke an'le izy. Rehefa mba mandeha miaraka bajajo nareo ao ataoko hoe menara fiainana ohatry zany. Zay rehefa misakafo ao an-trano dia mianatra foana amin'ny vadiko ty mindrio aty fa ka tsy laniko fa noho ny fitiavako andry dia omeko andry ty. Fa izy koa tsy mba mandany. Zavatra ianarana daholo zany. Alleluia.
sitsika mamompile kely asatsy aiza koa hoe de lonjolonjy voany tena fiainana sy fahasambarana ao anaty le manao zavatra ohatry zany. Sasany ngena vadiny nge tsy meno sakafo e manao voko be avy any izy vao mody mamafa vavy izy aloha militra vavady karamany tsy atorony vady mbola vao vady loha ve fatonao zany sady tsy mety mizara manome manomboka androany zany laza izy zany enaro atao fiainana raha lasana pasteur safidy any Diego pasteur any fiangonana anankiray zay ho any Tuliara ho any Diego ny ty volany ty de nanoratra tamiko izy tamin'ny herinandro tena tsy tapavokako le frenaroplanina pasteur ozy fa tena miakatra be izy zao ha pasteur oa zay nge ho any miantoky ny freanay veriny fa izy zany loana zay tsy manome mavesatra ho anareo ny am'izany reo manome nareo de rasinay ampitiavana fa tsy niatrehitra mihitsy zay nareo niantoka zany zay hoe rehefa mandeha roplaniny tsy miresaka amin'ny komity hoe amoay vola satria le izy fiainana somary ambonimbony de tsy tianay le hoe izy le fiangonana ohatry zao ny biro rehefa izy misiditsidiny ary zay tsy akako vola ao amin'ny komity rehefa zay ny mandeha roplaniny zay tahiny tompo mandehanako nareo zao ahita tsara nareo komity raha agataka vola ho any nefa olona telo zay ny andeha alleluia misy teknisianina miaraka aminay menara manokatra posy menara mamoaka vola ho amin'ny hafa indrindra fa ho ana mpanompon'Andriamanitra indrindra fa ho ana ny nenarako voalohany namoaka zavatra ho an'ny pasteurako telefôny anankiray tsara tareta amin'ny fotoanandro telefôny mbola tena tsara sy matanjaka zay ny nenarako tsy hoe tsy miasa amiko fa misy tiako atongavana taorinan'izay de misonitra nisy taona zay mivady machine laviana 7 millions nomena indray aman-dreninay am-panahy alleluia ankoatran'izay tsy horesako aminao tsy hotoninoko fa tsy marary aminay zany ary hitahiny tompo anay de ho afindrako aminareo zany zavatra zany ary zany zavatra zany hitombona fahasoavana mampitombo ositra mampitombo hery ao anaty ary za misaotra ny tompony amin'ny zavatra nataony ty ataondroany satria tena hitako mihitsy hoe tia anareo Jesosy ny miracle nataony Jesosy voalohany tao anaty fianakaviana ary Jesosy rehefa nifidy apôstôly pirala avy mitsaonina sy Jakoba zanaky Zebedio Andreas Simona Petera pirala piraitam-po nofidiny ray Marta sy Maria tanao zany maro aminareo ianao zao efa ampiasain'ny tompo ato fa piraitam-po aminao koa sy tombony tompo ato ho ampiasain'ny Jesosy ato la zao namanao piraitam-po aminao koa entiny Jesosy ato de ho ampiasainy daholo nareo zany fidiny Jesosy voalohany tao amin'ny fianakaviako de ny zanaky ny anabaviko anankiray no mba nanatrika ny batisako fa mamako tsy ny raharaha ny anabaviko tsy ny raharaha satria zay loterany de faly any izy rehefa nanompo any tompo fa raha mba ny faniriny de mba atao amin'ny loterany tsy mampiala ny devoloko le milamindamina satria za mila toriteny le mahitsy sy mivatambantana ohatry ny ataoko fa tsy ratsy akory ny tany fa le karazan'olo loatra anahy tsy vaovany le ao izy zao mpiandro ao mety tsara ao rehefa tonga aty izy de mivavaka ato fa rehefa tonga any izy de tsy foiny pasterany ary nitokanany izy tamina toby anankiray tany dia nanatrika tsara dia mivavaka eo tena jaiko tsara ny zava-misy satria taony nanabiazana fa za fotsiny tsy vaovao za mila zavatra setrasetra mahitsitsy milaza ny adalako sy ny fahotako pastera mahasahy mananatra anahy alleluia de tsisy nandeha tamin'ny batisako fa zanaky ny anabaviko nandeha azateranareo aneraka io zanaky ny anabaviko teo amin'ny 12 taona
izy za natrana atao batisa diza mijery ery io ny ataony mofiraviny ny anarany le zavatra le sakafo tam'izany any Atamatavy misy mofiraviny tsy haiko ina ny anarany aty mofiraviny misy anabaviko anankiray mivarotra mofiraviny tsy lany le mofiraviny anamidiny teny apitsininy nahazo anankitelo aho tam'le masisisiso nataoko tanaty tranona godasy tranona godasy ny cartable tam'izay misy olo showbag zany hoe sac de chaussure ao anatin'io ny baiboliko tranona godasy tranona kiraro ino no entiko de misy mofiravina miaraka anankitelo tapitra vita ny batisa de ny olona mihinam-bary fa zay miaraka amin'ny zanaky ny anabaviko mihinana an'le mofiravina sy fa masisisiso fa ny anarako ndray manitra be any an-danitra aza sina lahelo mihitsy ny fiainanao nyamitanao fa ny fiainanao androany tsy fiainanao mandrakizay vokany misy taona no seminaire tany fianaratso efa afaka baka le zanaky ny anabaviko zay mbola mpianatra EPP tamin'ny fotoanandro mianatra tamin'ny université Andrainjato ny fianaratso izy de ny invité ko nalaka le seminaire de teo izy nandray am Jesosy halleluja teo izy nandray am Jesosy nefa izy tamin'ny 12 taona ny tarino no nentiko teo amin'ny rano batisako ny ankizy hoenty ano mivavaka fa misy zavatra tavela ho andohany any rehefa nandray Jesosy izy de navelako andraiky le pasteur tena nanaovako missionnaire dia nahazo vady izy mbola za koa nitsodrany mariage nitoroteny tamin'ny mariage mananjanaka roa izy am'izao de pasteur ao Antsirabe izy am'izao fotoana zavatra mahafinaritra vao tonga tao fotsiny izy de efa nisy olona 50 alady manaraka an'iny nisy olona 70 am'izao fa manana mpiandraikitra maro izy nefa tsy mbola nisy telo volany fa misy 100 latsaka ny olona ao fiangonany satria namonjy Andriamanitra de namonjy azy koa sy anabaviko anankiray lasa dekône anatin'ny fiangonana misy atsika manao missionnaire any amin'ny fiangonatsika any izy ilay mandrea tsara vienora lasa sy anabaviko anankiray anatina sampana intercession anatin'ny fiangonana misy atsika zany hoe tsy anao ihany no vonjeny tompo fa ny mpiray-tam-po aminao vonjeny tao ary ao anatiny ty raha ivolany ty anao zavatra lehibe amin'ny havanao Andriamanitra raha mitondra mamavaka aza dino ny havanao amen mahafinaritra liana lasana vavy zay no ataon'ny tompo amitsika ary efa tapitra ty volany ty isy karazana fijanona vavolombelona misesisesy fa iaina amin'ny fiainana manjary sy fiainana tsara ianao hotahiny tompo e ataontsika tsangana marina am'ty fotoany ty rapitso tongava daholy tsy misokana anao vers flosé rapitso kanefa marobe tsika tongava aloha daholy amin'ny valo sasany amidiny vavahady la zao ny namanao inona le atao teo rehefa mirava hoe inona le action inona le action ya de zao atao ho anareo mpivarotra azao ny ataovy ao anaty saina hoe misy herin'Andriamanitra amity tanako ity ho anareo mpano asa tanana zao ny ataovy hoe misy herin'Andriamanitra amity tanako ity rehefa manao zavatra anao de ho ambinina mety ny zavatra ataonao tsy ahita lakily zantsony anao tsy ahita loza zantsony anao amin'ny anaran Jesosy avy any Nazareta tahiny tompo daholo nareo mianakavy ao Facebook amin'ny YouTube ao tena oapokonareo hoe matony lorako tena ohatry zao raha pitso manaova fotsy mena raha manana amin'ny akanjo raha tsy manana de raha amreo na fotsy na mena rehefa tsy misy miditra foana ianao tonga eo vaza matahotra ho anareo manaraka amin'ny internet manomana divay sans alcool na ranom-boaloboka jus de raisin na rano tsotra rehefa tsy misy dia asio mofo zay mofo ataonao tsy maninona fa za atao mofo be tsirona fotsiny hoe mofo menaka na mofo baolina na hoe gâteau anina be reny fa mba ezahana zavatra tsy akana tsirona fa maneo ny tena ny tompo de le rano manome maneo an'le rano Jesosy fa izy fanambarana de izy firaisantsika latabatra amin'ny tompo rano marina moa ny tompo tsy hiara isotro amitsika fa io anatrehan'ny tompotsika no miray latabatra misotro ny kapoka amin'ny anaran'i Jesosy mandehana miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra reko androany fa niakatra refo ny fiangonana manomboka izy fiainana vaovao iainanao ary marobe ny afaka androany
tamitiano aloany ity dia aza matahotra ianao fa tsy maintsy ao anatin'le afaka ianao be dia be ny zavatra iova manitra amin'ity volana ity raha mbola misy olana aza atao makivy fa ao ambadika tsy maintsy misy vaolana foana sangato amin'ny lanitra aloha ny tagnanao dia ho ataontsika le manana latabatra voahomana Jesosy amahana an'ireo olo-masina verena ry Pierre zay le hira mavera filose mbola misy mipetraka eo tsagana daholo tsika rehetra ao be ao an-trano mipetraka tsagana daholo manana latabatra voahomana Jesosy voahomana Jesosy amahana an'ireo olo-masina amahana an'ireo olo-masina reo voafidy no antsoiny hiaraka ina reo voafidy no antsoiny hiaraka ina ifanazy reraka dia afako ifanazy reraka eo afako avea fa miandry anao Jesosy ny latabatry ny tompo azonao ihinana zay namoko marobe nanovarano divay miantsonona iarako manamany averitsika amin'ny refrain ave ny latabatry ny tompo azonao ihinana zay namoko marobe nanovarano divay miantsonona iarakinanao misaorany Jesosy izay niteny teto androany zay naharesiny fianakavianay tsy haresinay tsoko zay nalavo ny avako tsy alavo atsoko za no amaky fiainana mbola tsy mivakiny za miaina amin'ny fiainana tsy mbola niainana tahina miavaka za tsy anaro ny avako fa anavitra azy satria matoa ny vidinao dia anisan'ny nataonao ialolalana an'izy ireo amin'ny voninahitra tompo Jesosy zay re mianakavy tonga teto androany dia samy ahita ny voninahitra ao arahany miery sy ny fahasoavan'izay raha miala eto mankasitraky indrindra re dady amin'ny anaran'i Jesosy amen rasy kely aloha manana teny kely olo maman zavady eto zany dia manolotra fankasitrahana ho antsika tsiraray avy zay natsiaro ana tamin'ny alakamisy zay anniversaire koa mankasitraka indrindra tompokony amin'ny firaretsoa ny amin'ny vavaka nasandratra reo ny amin'ny fanomezana ny amin'ny rehetrarehetra dia Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny atanteraka zay tokony ho anareo rehetrarehetra ho voninahitry ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka indrindra laza sy avarany fomba nitobatsika ary raha andeha dia fantatra fa momba fahafenon'ny fitahin'i Kristy raha andeha ianao dia fantaro fa mombanao fahafenon'ny fitahin'i Kristy mba omby isika eny ambaravarana eny zay manao veloma anareo dia ny teny fanaovantsika veloma ahita zavatra tsy mbola hita ny avanao ianao